Tena saika sy tafiditra misy karazana voro mardi ity anana tsy hainao zany na mardi gras na mardi gris fa ny andro zany de somary gris mardi gras aloha zany satria gras mbany raha karazana voro zany hoe raha miteny marina teto de tokony tsy karazana voro miteny eto amizao satria raha ny tena mety mba mifandimby eto zany natsonatetna maxime fa ohatrany tsy mazoto izy amle hitantarany zavatra sady no feon'le dala moa ohatrany virgule loatra ny akoatran'izay saika ihany saika kely be vatakorona koa saika natsoneto izany zay malala saika kely be vatakorona izy moa zany ozy nareo le mpaminany saika iny koa zany natsona okzao saika le anankiray ry koa no natsona fa efa matika izy keo fa matika izy tsy afaka manao esprit étula zany ty virgoté ka zao ke menakavo azy atrany lasa ohatrany tena de ina ndray tsy zatra fo marana izy ty hatramaly misy zavatra foana tsika aloha zany fiandry abréviation moa tsika ko satria ny prévention ao ary adinina ndray nareo satria za moa mpampianatra raha miterazana voro nanomboka nampianatra tamin'ny lycée tany amin'ny taona 78 tany ina zany FNDR iza malalana ito FNDR taloha raha moa zany ny FRS nataony hoe fanendasan'ny république saucisse ny FRS zany ary ny FNDR Front National de io zany de fiarovana ny mandatezana ny zay natsanga deby io ino atao CSR be de be ny abréviation tokony haitsika daholo zany tsika ve ny CNPD tsy haitsika zany tsy PD ny tao fa olona solombavam-bahoaka tamin'izany fotoan'izany taloha ary tateo arina amizay ary de inona indray zany dikan'ny ACC de ny ACC de ny ASAE de ny ASAT de ny CFT de enzana be tsika raha abréviation tsika sao miandry abréviation koa mbola tsy vona sao mipem tonga tsika de mipomy maloha de ohatrany taloha hoe tonga mbatapim rehefa kelikely ny kiraro botte de pluie abréviation daholo zany abréviation ohatrany nara-tanàna ohatrany nara-tanàna fantatsika ihany koa ny nara-tanàna fa hoe ny ambody mita de tsy mipita raha tsy efa eny ampitombenana ny rano misy any ambohipo anareo iny ambohipo ifandona eny zany ndikany anareo iny dikany ambany ambany dy ohatrany hoe any miaramila mariny dy zay tsy de misy resaka loatra aloha zany fa de zay hoavy ny talata Barcelone na Paris Saint-Germain de rehefa aveo koa hoavy ny volana marsa fa inona ndraiky mahazo ny depuis longtemps de mba samy resaka an'indray tsika androany aloha zany fa io efa raha malala fa domina alika io dominomby io itsikitsika somandi foana fa ao bosaka azonareo sary zany itsikitsika somandi foana fa ao bosaka ny tena olana amin'ny itsikitsika de zao nandi de nidina bozaka artificiel le izy dona tamin'ny plastique io depuis longtemps I feel good. L'imitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault nifangarana nefa dia tsy miala mizaha zay manasa olona alasinainy talata larobilaka misy moa sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foany Orange, savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Sokolay, ny tsiro tena izy. Yamaha Crocs Rêve. Mivaly teny zay fanentana ange zahay tsy fantatra misy zavatra ola zay na mety sa tsy mety le etsy misy sa tsy mety ho avy eo ny teknisiana rehefa avy eo sa hoana sa efa mandeha zao ho avy eo ay eny tompoko
miarahaba antsika rehetra amin'ity andro talata faha 14 volana febroary ity zay efa misasatsasaka sahady indray ny febroary nanambarany avy eo anivon'ny meteo fa mbola hitoy amin'ity andro androany ity ny orana zay sesisesy tato anatin'ny andro maromaro misy ny mono miteny hoe be loatra kosa le orana fa maro kosa izahay no miteny hoe mbola tsy ampy izay orana zay mbola tsy mahatsetsina ny banga tao anatin'ny orana tokony hilatsaka nandritra ny volana vitsivitsy zay orana nilatsaka nandritra ny andro vitsivitsy zay alina izy aloha tena nijojo tsy fantatro zay niafaranina tamin'ny firy fa avy foana io orana io nanomboka tamin'ny 9 hariva teo tany aminay ndorany fotsy resako io fa tsy fantatro ny taty tapo-tanàna taty hatramin'ny orana toriko tamin'ny alina de mbola nijojo mihitsy moa fa tsy mba hoe merimerika fa tena nijojo mihitsy ny orana ajojoka fa ny talata ohatran'izao raha ny tokony izy miaraka amin'ireo mpanoana ny fandaharana de misy hoe zanta ndray ty ino ty vovotsavony orange aloha dia zanta de le anankiray tsy fatako mbola eo ve sa tsy galana sa tsy isorana trany ny orange zany aloha efa mandeha mivantana amin'ny Facebook ndray isika io anareo zay afaka mijery sy te hijery an'izany fandarana zany mivantana ao anatin'ny Facebook de mahazo manaraka ianareo RDJ 96.6 FM raha ohatra ka hijery mivantana amin'ny alalan'ny YouTube kosa ianareo de RDJ FM 96.6 ny RDJ mozika dia iainga atoato zany hoe amin'ny faran'ity herinandro ity izy no arahantsika amin'ny télévision ny fandaharana RDJ mozika misy sokajy maromaro izy ireo ny safidianana ka rampitso alarobia farany safidianana raha tsy diso amin'ny 12 ratoandro zay mihitsy ny farany fanaovana ny safidy enonareo mbianombiany moa atao amin'ny RDJ ireo sokajy isan-karazany hoe isafidianana ao anatiny zany androany alina dia misy baolina zay andrasandrasany be sy ny maro dia i Barça ifanehatra amin'ny PSG ao anatin'ny 8e de finale na ny lalao ampahavalon-dalana amin'ny fiadiana ny Champions League ka dia ho hitantsika eo ny fandehan zany amin'ny 10 alina eo izy io raha tsy diso amin'ny lera aty amintsika match aller io match aller io any a Barcelona any Camp Nou no atao ny fifanandrinana ity zany no fihaonana voalohany tao aorian'ilay remontada mialatsiny amin'ny tonton Raymond izay tamin'iray mandeha iny nisy Neymar tam'izay napiditra baolina betsaka tamin'iny fotoana iny fa mitindra mitoraka ity raha nieritreretina somary nalahelo ihany ireo mpakafy baolina kitra na de pomba ny Barça azy hoe tokony mba teo rangaha Neymar ho jerena ny fomba filalaony hoe manahoana tam'izao kanefa tsy afaka milalao Neymar fa avoa ndray zao adducteur inona ndray io de bandy voadona lava io bandy io ary rehefa natao ny antotanisa dia 970 ny lalao tokony nataony no tsy nataony lery tamin'ny tao anatin'ny PSG nandritran'izay saison nandritran'izay fotoana natao amin'ny PSG azy zay ary izy rehefa vora Francis tena ohatran'ny voabe foana koa nefany ka izy zay be de be zany ny fietreretana ny hoe ina ny antony tena mahavoa lava an'ity Neymar ty eo aloha voalohany indrindra lay style de jeu le fomba filalaony dribble be zany hoe mijijy baolina loatra ka mampite ikapa mikapa ranjo ny tiako tenena am'izany tonga de kapainy ny bandy eo ihany keo nefany faharefoany marefo any Neymar amin'ny style de jeu iny izy marefo ny antony mamparefo azy be boraingy loatra izy be lalao loatra amin'ny fiainany tsy eny ambony kianja zany hoe raha irevo iny bandy iny de mirevo tsy matory tsara loatra ohatran'ny olona ary izy karazan'le olona tsy de mikotrana be ireny ankoatran'ny baolina ataony zany de baolina ihany nataony fa rehefa hoe mikotrana mitaiza vatana tiako tenena am'le mikotrana tsy tena mikotrana fa izy rehefa tena tonga any Brésil herinandro ve ny fety nataony teo tamin'ny décembre iny fety iny herinandro ny fety ataony lelia de olombitsy betsaka ihany le izy raha amitsika betsaka ihany tsy olona 200 no nasaina ao amin'io fetiny io de mandritra ny herinandro de samy manao zay tiany atao ao anatin'ny villa lery villa moa zany ka tena villa mihitsy le izy tena villa le izy misy ny rehetrarehetra misy ny revo rehetrarehetra ao anatiny ao de natao zay tiany atao zany rehetrarehetra zany mamparefo miaraka amin'ny finanana sy ny fisotroana ny zavatra tsy de mifanentana loatra amin'ny antsoina hoe fitaizana arabatana de tena tratra zay no anisan'ny mahavoan'ity Neymar ty mo fahatelo manarakaraka zay mety mieritreritra koa za ndray ty mieritreritra ty
so de manao fanahinina koa ary le rio ataony mihitsy zay ameleza amin'ny bandy azy de am'izay tsy manao amin'ny Barça am'izay tsy mikontra amin'ny Barça mety ohatrohatran'izay satria mety misy eritrereto fa mbola tsy tapitra neny contrat tao amin'ny Barça no niala tao izy anyka tezitezitra taminy reo mpakafy Barça tam'izany fotoana zany ary tezitezitra taminy mpitarika tao amin'ny Barça ary de tsy maintsy natao moa ny fifampirarahana ara-bola tamin'ny PSG de lasan'ny PSG izy tamin'ny vidiny ambara manao hoe 200 millions de dollars volana zany le resy volana zany de eritreretinareo am'zany ny vola lalaoviny ihany koa fa ny karamany reny mpilalao boly reny raha tsy diso omena isan-taona fa tsy karamaina isam-bola zany reny ka vola be mikararana mihitsy no izy efa manana ny trano ngeda be any Rio ve ny trano le risa aizy any Brésil any fa tsy fatako hoe any ninona any fa lavalava moa hita hoe Brésil io de manana tranony koa zany izy any Europa any zay petrahany na mety ho faina tsy fantatra zay anaovany azy fa de androany alina io baolina io ka io de anisan'ny baolina tsy de andrasako loatra satria zahay zay mpakafy Barça mbola pantanina manareo fa manina Barçako bar misy Messi ve misy na tsisy Messi zay Barça Barça satria ny fandehan'ny baolina ny Barça aloha zany zao latsaka be izy eo amin'ny Liga izy zao faharoa izy fa tsy ho tratrany velively na oviana ny laharana voalohany zay misy any Atlético de Madrid efa any amin'ny 50 mahery ihany isan'ny Atlético de Madrid am'izao fotoana zao neny Barça 40 mahery kely eo ka noho izany nandresy 10-3 izy teo any Alaves zay Alaves zay Alaves zany mpilalao ekipa tsy de manahoana loatra ao amin'ny Liga fa de nandresy 10-3 izy mbola 2 buts aloha i Messi fa 2 buts koa le bandy kely atao hoe Junior tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa io ao le baolina matiny Alaves tena hitao baolina tsy tokony ho faty ny défense na ny mpiandry vodilahara ny Barça grobaka tena grobaka tanteraka mihitsy talata grobaka talata androany ka tena grobaka passe eo le rony passe longue fotsitra zay zavatra tena hita hoe farany bitika indrindra amin'ny fahaizam-baolina zany zavatra tokony ho tandremana zany votsitra ho azy eo tonga de lasa an'ilay mpanafika any Alaves maty teo amin'ny 3-3 teo amin'ny roa sy ray le baolina no maty 2-0 aloha de aveo 2-3 teo le baolina mahadimy sy ray azy fa rehefa aveo moa zany sesy ny baolina matin'ny Barça le manao an'le passadisy ohatra mampitehiteny foana hoe fa le entraîneur ny Barça hatramin'izay ve tsy mampijery vidéo andry zalahy rehefa vita le match hoe ndao ranga jerena le baolina mety tsy mampijery mihitsy na le pauziny iny satria ho anazy mijery le baolina de mahita hoe iry bandry izy malala bandry mena baolina alefa ao le tery ao le izy mba olofana le taktika zany amanaraka hoe elalika aza makaritsony fa tiako teneny mba velarina le lalao toko velarina any amin'ny L indrindrindra fa ny L droite maty eny L droite le rony tsy makany ary zalahy rapiditra ao anaty axe io baolina io de ao anaty axe foana de matika ao anaty axe foana mitsofoka foana manina raha velarina aloha velarina avy ety amin'ny centre aty zany tokony velarina aloha le baolina de aveo miditra ao anaty axe am'izay rehefa ary faraparany regny ny zalahy avy ety amin'ny centre de efa miditra ao anaty axe foana miditra foana ohatrany tsy ampijereny le entraîneur anjareo ngamba mano vidéo an'ity match ty ohatrany raha za manana tsy nandalina momba ny baolina kitra fa mahay mijery ary eny mahay mandaka ihany kosa aloha fa miteny hoe raha iza no mitatana an'io ekipa zany tokony atao hoe tokony olona farany zay tsy mahay ny minina amin'ny resaka baolina no mitatana ny ekipa anankiray manao coach fa io za sura fa tafavoaka satria le tena élément ao anatiny nge tsara mihitsy mahay nge reo bandy reo hoe fa le hoe ahoana fomba andrindrana l'izy hoe arira nga alefa le baolina aza atao andra de fa hitanay mpijery zao hoe tsy mety tsy tafany le izy voalefa voanao tsy tafany le izy voay aloha voay akasisy eny manjary tsy mandray anjara am'le ady resaka ady hevitra moa zany ila resaka andao ataotsika resaka sentemady ny sentemady dia mikorontana ambony ambany za zany nahita ny lohatenin'le izy fotsiny télé moa zany anefa zay zany tsy mpamaky ny Facebook sady tsy mpamaky gazety télé no nahitako an'le izy boka ny lohatenin'le izy teo amin'ny télé mikorontana ny naotin'ny mpianatra ao amin'ny sentemady mikorontana na za tsy lina tamin'le izy fa mikorontana fahatanitany any izy hitako androany maraina satria za mijery télé vao maraina koa hitako androany maraina le izy oay hay ve ohatry zany mihitsy le izy fa ny fahalalako an'le izy zany ny fanazavan'le mpianatra an'le izy de hoe ny notiny tamin'ny herintaona ihany no indro fanaverina tamin'ity taona ity ranisy double zany zay mihitsy ny olona niteny teo ka ranisy double zany de ny double ihany akizy ny double mihitsy ny niteny teo ay salama na io moa na rehetra
Miarabo ankizy ny double misy le niteny teo ka ny double le ankizy dia nanao fanadinana izy de niteny izy hoe ohatrany vao mainka ratsy no tamin'ny herintaona ny note kozy izy de naverin-jareo le noty efa niaozy izy efa mba nanao ezaka kely nefa za mahatsapa mihitsy hoe mihatsara ny fahaizako ary tokony hoe tsara ny notiko rehefa natao le fanadinana ny ratsy ny notiny ino zany netretiny mihitsy hoe saika nangataka fanazavana izy inona na ratsy an'ity fa voaka avy any le noty mitovy tanteraka tsisy valaka tamin'ny noty tamin'ny herintaona ary kay tsy izy rery le izy fa maromaro zareo reo misy tsy redoublant fa misy tena olona passant nifindra klasy izy ny noty nifindrany tamin'ny herintaona ihany ny noty nifindrany an'ity zany hoe misy kitoto ao ka ina moa ny atao hoe kitoto misy ny matoto fa misy ny kitoto kitoatoa ny atao hoe kitoatoa de anjoanjon-javatra ohatrany hoe tohatrany tsy de tena hoe matotra loatra zany ohatrany maketsy izy iny to mamy to mangidy misy kitoa ao anatiny toa ny zavatra be deabe zany to ity notinao ty ihany no to ohatrany averino to takiny zay mihitsy vola ny papanao to tsy mafy io ihany na averiny zareo ka ny menimenina ny ankizy menimenina ny ray aman-dreny hoe misy zavatra tsy mety tsy haiko hoe ahoana fomba hialana am'izay za tsy manana sosokevitra aloha fa mitantara fotsiny fanazavana aloha zany zareo tompona andraikitra kosa hanome hony izy androany hanome izy androany hay kosa hanome hony izy androany ka eo le fanazavana hoe hahafapony rehetra ve satria io zavatra io de mitovy tsisy valaka amin'ny olana ara-tsoratra taontaon'ny jirama ihany misy zavatra soratsoratana tsy de mazava amin'ny olona hany de anika rehefa tsy mitombona mihitsy nefa de voasoratra rehefa mivoaka am'izay le izy vao iny le tam'zahay nanao raha mita aloha natao hoe maty voagaga filazana iny maty voagaga io tsy misy tri io tsy misy carré io tsy misy set io tsy misy hoe set carte satria manko misy edina vola mantsy reny misy hoe rehefa mahazo ianao rehefa manana tri zay mahazo tri voalohany mandray an'ity voly ty ampan'le voly eo zay mahazo carré voalohany mahazo n'ity ampaham-boly ty zay mahazo set carte voalohany zay mahazo 10 carte voalohany mahazo n'ity ampaham-boly ty fa misy zay mamona mahazo n'ity voly ty fa misy ndray hoe maty voagaga tsisy tri tsisy carré rami maty voagaga mahazo tri eny tompoko menanao tompoko kotiliba tompoko eny tompoko tsy mahay misy firy le maiky aloha fa tonga de hitanareo am'izao aloha hisatroka ho anareo zay tsy mahita fa maheno fotsiny de misy satroka eo ambony loha koa io satroka io no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Tomasina fa solon'ilay ray very tany Ambatondrazaka satroka aza maratra resaka télé-enseignement moa idirako kely aloha zany izy io any de miainga any amin'ny cours du soir fa tena misy ankizy raha amin'ny fianarana mantsy misy atao hoe présentiel zay ny atao hoe présentiel dia mifanatrika amin'ny mpampianatra sy mpianatra efa ela io resaka io ny resaka natao moa amin'ny resaka fampianarana hoe pédagogiquement ny fampikasoana ilaina fa nanomboka nandeha ihany no vahaolana io zao de vahaolana amin'ny kapoaka amin'ny fahitako ny télé-enseignement efa hatramin'izay io efa 20 taona mahery ny télé-enseignement tsy mifanatrika efa samy maka-koro raha ny tokony izy misy cours d'appui ny télé-enseignement fa sy ny lasa zao le izy miainga any amin'ny cours du soir de mitifitra baka alohan'ny fotoana de lasa manao télé-enseignement de efa miasa manao télétravail de rehefa tsisy atao mijery télé zany hoe le fifandraisana maha olombelona mihitsy no naratsy ny fanamorana tadiavin'ny olombelona atao amin'ny tsy teneniko ty teny ty akamona rangany tsy fitadiavana vahaolana amin'ny resaka fampianarana rehetrarehetra io moa zany tsinona satria ny tena nianatra tamin'ny université nitarika grevy izahay izao sy rikina zy no mpitarika grevy teny akatsy fa sady mibosy zay no mitarika grevy fa ny grevy aventure tam'izany zay fa de ty le satroka fa misy namany hafa koa le satroka moa ho anareo zay mahita ny sary de ty ndray ny tapany ambony am'le anankiray lasa tonga de marokanina be le izy de misy anankiray ndray koa ty zay atoro anareo fa mety tsy hitany miaino fa misy lavaka eo ambony ty zany de style satrokako vaovao satria rehefa mihira de mafana ny loha de lasa tsy de mety ny tononkira de mangatsitsika ny eo ambony akoatran'izay resaka baolina resaka foty rariva ny Champions League de hoentina hialam-boly fa ny fanomanana amin'ny Barea eo ohatra misy resaka mandeha momba Nicolas Dupuis zao Nicolas Dupuis omena azy ny an'Kay Sara izy nalasantsika tany amin'ny Cannes izy nahazoantsika reny vokatra reny tany amin'ny Cannes fa rehefa mandeha ny resaka isan-karazany de indraindray ohatra ny takotakonana le izy de indraindray resahana le izy eo raha ngara Nicolas Dupuis mamalia
mamalia raha ahoana fandeha nindesaka iny dia mba mamalia fa tsy any amin'ny Vegas lasa ohatra hoe manao film fa mamalia hoe ahoana satria ohatra nay aloha tsy raha rainay izy ataonareo fa zay mila mandeha kanina mila mandeha coupe du monde mila mandresy zay fotsiny fa be dia be zany ny atao hoe micmax ny atao hoe lobby inona sy ny atao hoe zavatra ambadika ny foot gasy inge amin'izao zany mbola raha be kotra olona dia mbola maty ahoana momba zany mbola tsy fantatry ny olona zany fa dia aloha miandry ok baolina kitra zay fa raha riva aloha ny pronostika koa raisiray makamo anahy koa tsina samy ekipako ny Barcelona sy ny Paris Saint-Germain ok de tsy ekipanay mihitsy aloha ny PSG fa zay de Barça foana forever Visca Barça fa le izy misy hirany feno ambe mamalia tokony hitatsika zany mamalia irana an'izy iny mamalia vinanto mamalia irany karakory ohatr'izany anao mila rehefa milay mamalia tsy fantako fa anisany hira reveko le nalefanareo tamarina tao irany THT iny tsara iny iry iny tsara mihitsy iny ina loha hevitra ny titre iny ataoko angamba ataoko ampia tsara le iry ka tsara fa tsy tafiditra ao anatin'ny RDJ mozika sa tsia voaingana le hira ako lazainy zalahy reto fa hoe faela be tamin'ny heritaona tamin'ny roa taonako tanao zany atao aveo ny adevitra aloha fa tsy molina fa Barça ny anao sa PSG ny aloha PSG raha Francis ho anay zany zay tsy de tia Messi loatra zay tsy tia frantsay indray tsy tia varay PSG ka fa niza manao zany tsy mity PSG mihitsy fatako fa mahay PSG ary fahitako ny raha io ary mety ho resin'ny PSG satria Barça tena milatsaka be mihitsy zao tena milatsaka fa i Real de Madrid koa ka milatsaka fa i Liverpool koa ka tena latsaka be tena Manchester City nge zao no tingitingina ry ambony be ry Liverpool fa efatra sa fa 5 zao eo amin'ny Premier League ohatry tsy mibadika daholo mihitsy ny rehetrarehetra hoe le ekipa le tsy de mamely iny lasa matanjaka be mihitsy Bayern ranga mbola ba anankiray koa iny Bayern ranga mbola Bayern tena marina mafy Bayern tena mbola izy ihany satria ino moa zany reto avy ny championnat miainga any ivelany any fedena zay tompon-daka isam-pirenena ny France dia Ligue 1 ny Espagne dia Liga ny Angleterre dia Premier League ny Allemagne dia Bundesliga ny Italie zany mako zao malaza ny Italie Calcio na Serie A dia ny Turquie Turca Super League ny Turquie ka de ireny de manao fifananana isam-pirenena aloha dia ny voalohany faharoa fahatelo mitarika voalohany faharoa fahatelo isaky ny firenena no manao ny Champions League raha tsy diso sa fa efatra koa manao de manao any Champions League mifandondona ao am'izay izy rehetrarehetra de miditra eo amin'ny lalao ampahavalon-dalana zany isika io zao lalao ampahavalon-dalana miainga voalohany zao de no androany hariva Barça ifanandrana amin'ny PSG anisan'ny lesoko anankiray lehibe aloha de tsy fisian'ny mpijery foana mahakamo am'izay le jery bola le tsisy mpijery izy babangona io marina mafy ohatra mieritreritra le manao spectacle virtuel reny foana manao fampisehoana anao misy ny teny mantsy enao ve raha Francis mba afaka manao fampisehoana virtuel zany hoe manao atsikana zany de caméra-ny eo fa ny olona mijery any amin'ny Facebook reny ohatrany tsy mety amiko le izy tompoko tena ohatrany tsy azoko ny aiko ka tena marina mafy ohatra zatra mihetsiketsika be nao zatra mahita mpijery zany mihetsiketsiky be hafa ihany hoe mamele olona de misy valina avy ety aminao zay eo ambony sehatra mihitsy nge no ataony feo an'le meme any ambadika reny zay nge ny ataony télé am'izao e rehefa misy baolina maty misy mirakoraka ary za mietrehatra fa télé ny mandefa ny zavatra iny fa tsy eny ambony kianja raha ohatra ka misy attaque mandeha de raha ohatra ka misy baolina tady faty de io mbola eo avereny kely ndray mandeha zany rehetrarehetra zany de ambiance na animation eny ambony sehatra zay tsy ho hita mihitsy satria de tadidiko mihitsy fa de zao masoko zao nahita zaho tsy mavandeha fa fomba anankiray anosiananao ihany koa zany zavatra satria anao matetika lasa matetika tsy tazana antsony amin'iny zany tenena zany le mpijery ve am'le mpijery ve za de manao fampisehoana foana ka
fampisehoana foana fa am'izao fiboana zao le tena na directeur général za mbola manao fampisehoana foana ka amin'ny faha-valomroapolo volana marsa zao dia ao ambositra no manao fampisehoana defa manao dokam-barotra zay faha-valomroapolo volana marsa andro alahady io ao amin'ny kianjan'ny Saint Louis ao ambositra spectacle Francis Turbo rano fotsiny ny titre voandroany voaforognona sady za vao tonga mihitsy dia miaraba miaraba tokola Eric andriamatoa Eric tokola tsy manino zany ka miaraba tokola sy toko vavy ny tena fanajana voalohany indrindra dia miaraba ny mpanjaka dia miondrika mandeha ny mpanjaka dia miaraba ny Larissa manaraka dia Francis le zokiny dia Godard dia miaraba ny ambony indrindra no arabaina voalohany dia ambany ela zany na Godard mbona ambaniko vehivavy ary zandro fa sady ny a vehivavy ataoko ambony zavatra foana za tsy mba tia manao vehivavy ambany zavatra eo ambony ao foana ny ambony zavatra reny vehivavy manao zany ianao fa ity fantaran'ity dia natokana ho an'ny daolobe na hatramin'ny zazakely dia afaka mihaino azy hatramin'ny olon-dehibe ihany koa zay mihoatra ny 7-7 taona satria raha fantatra ianareo zay mihaino an'ity eran'izao tontolo zao dia tena mahafinaritra satria misy hatrany amin'izao San Francisco zao ne ka mihaino an'ity San Francisco raha nihaino an'izany dia marina mafy Francis ny tena ankafizany reny fantatry izy ave nihaino Francisco Fantatry ny itiavanao ny yaourt chocolat satria hafa ihany ny vokatra avy eto an-toerana. Zaka yaourt. Hafa ihany ny ronono tena izy. Hafa ihany ny atolotry ny mpamokatra malagasy ho antsika. Tena hafa ihany ny yaourt chocolat. Marehetrehry sady vita avy amin'ny ronono vela avy ao Antsirabe. Efa haintsika ny tsara ny tsirony. Arandra-moankina ny yaourt chocolat vaovao. Tsiro tropikaly hafa kely. Manque sy corosol. Oh la vache! Chocolat ny tsiro tena izy. Kibana soft toa azafady. Merci. Ay soft toa. Ona zany mifandeha an'tony zao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette soft toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette soft doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Allô? Allô, t'es où? Viens vite à Bouamang, c'est la fiesta ici. Pas de soucis, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre au 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Secam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. Chérie, quand tu vas sortir, n'oublie pas d'acheter un savon s'il te plaît. Ok. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Et un liquide vaisselle et un savon en poudre pour la lessive. Mais je n'ai que 2 bras. Pas besoin de tout ça avec Zanta. Le savon embarque glycériné multi-usage pour la lessive, la cuisine et pour le corps. Zanta, le savon citronné de 920 grammes. Zanta, votre savon tout en un. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts chocolés. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon. Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts chocolés, tellement onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'Antsirabe. Et goûtez vite les nouveaux yaourts chocolats aux parfums tropicaux originaux, mangue et corosol. Oh la vache! Chocolat, le goût du vrai. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana kilemaina jamba malemy mareniny mona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano no ny toe-batana sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo na andrenivohitra io na an-tanàna la ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Kibana soft toa azafady. Merci. Ay soft toa. Ona zany mifandeha an'tony zao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette soft toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC azo indramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette soft doux.
misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Canal Plus, naiza eto Madagascar. RDJ amin'ny Val Maraina. Ho fankasitrahana ny rakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2020. RDJ 96.6 FM, Orange, sy Chill, manolotra anao. RDJ Musica, Révélation, Darka Fana, Mianta, Chalto, je t'aime à la folie, te amo te quiero. Judicael, La Havana, Anis, Lucas Rafson, Nathan, Mandray Sanjar, fidiny rakafizinao amin'ny SMS Orange 03232 00766 na 03356 00766 sy 03434 00766. Code RVL. RDJ. Tiako namako. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy ranan'olona ny dirany rivotra. Tonga dia ampatsivy rangaha. Ny fivorian'ny Omda ho anareo rehetra izay mpamorona tonoka mpanakanto dia raha rapitso amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny espace dera Tsiadana. Eo ny fivoriam-ben'ny Omda raha apitso alarobia fa 17 volana febroary. Ny fivoriam-be ny mpikambana amin'ny Omda raha apitso eny amin'ny espace dera Tsiadana. Amin'ny 7. Anomboka amin'ny 7 ora maraina. Ohatry ny fanao isa-taona ihany zany. Mbola averiko zany rehefa avy eo. Zany hoe anasana anireo mpikambana amin'ny Omda rehetra zay mahare an'izao antso izao zay resaka nataony Erika teo zay. Rapitso maraina amin'ny 7 ao amin'ny espace dera Tsiadana no anaovana izay fiaonam-be izay mazava ho azy moa tsy maintsy anaovana ny tatitra isan-tsokajiny nandritran'izay taona niasana herintaona zay. Dia ijerena ihany koa ny vina amin'ny hoavy. Mazava ho azy tsy maintsy hisy ny fanontaniana apetraka reo eo ka reo zay manam-panontaniana tiana apetraka dia tongava ao amin'ny espace dera raha ampitso manomboka amin'ny 7 ora maraina. Zay Omda io resaka io. Ny ankoatran'izay tsy hitako tsony. Ty faritra Andratso ity dia efa tsy lay fito itsony io fa misy faritra faritra Andratso eo amin'ny canal de Mozambique izay miatraika ty amintsika ty le izy. Anisany io fa fitan'ny saina mena moa efa natsangana ery amin'ny ampamarinana ery. Dikan'izany efa misy olona eo amin'ny 2,000 eo no iangaviana hiala eo amin'ny trano misy azy aloha izao. Ny tena aloha zany io io orana io mbola tsy maninona fa raha vao mipoitra eo ny masoandro mihoatra karakaina raha be io fa dia zay zany aloha ny misy ve zany le ty hoe le orana io zany teo ihany satria manko le orana mitsika le rano mantsy mitsika ao anaty tany ao indrindra fa kisilasila iny toerany kisilasila eo ke tany ny eto ambony eto dia vatony ao ambany eo fa tsy hoe koa tany daholo na hoe vato daholo fa misy tany dia iny tany eo ambony eo iny no tratran'le antsoina hoe figorsana na glissement ka raha ohatra hoe efa mitsika be eo le zany possible ve hoe tena efa mitsika be eo le izy dia miandry kendry tohany fotsiny zany hoe vao misy bandy mamany fotsiny ohatra le tonga dia miaraka any le bandy mihinany le tany possible zany possible
zay le goto mampiteboaka ka le rano mamay mamay iny rano iny vo milatsaka to sagnatria tompo sahisy zany sagnatria sahisy zany engany sahisy zany zany za misy mamany ao mihitsy nareo za mamany eo nankely za misy miboaka tany zavatra anankiray horesahako fa tsy haiko ianareo na ohatrana fa efa tonga eto foana ny jiramama nazavan'le facture rectifié sy netsetra iny fa voarahiko am'izay le izy fa sentemady am'izay io fanina tanteraka satria zao le nafanina aloha fa zavaiko le izy fa rehefa aveo rehefa tena nandinika de nanontany fa azoko any le izy ianao zany a fandoavanao facture ny décembre fiandohan'ny volana janvier raha mandohan'ny volana janvier zany ianao a de fiandohan'ny volana février de ianao nefany efa nandony décembre tamin'ny janvier de miandro ny facture zany ianao a ny facture na janvier sy janvier fa nisy facture tonga janvier février no misoratra eo de ny chiffre eo am'le janvier ataotsika zany hoe 50 000 ariary ny eo am'le janvier fa misy facture ray satria taratasy ngezangeza zay le izy misy facture ray eo ambany février no misoratra eo a io ndray a 45 000 ariary de ahoana ary zany zay le fanontaniana ahoana ary ny tonga sady ny février nefa vo fafolony volana sa tsy fafiry volana de nanontany mihitsy am'izay hoe fa ahoana ny antony satria mino a sy matoky a fa be dehibe nareo tsy nahazo oatra zany mamifadondrenako raha teo moa zany zany fadondronako fiteny fadondronako zany misaotra francis mahadondrina dia rehefa tena nandinika elaela teo za jerena dolo ny soratra rehetrarehetra mitovy fa izy janvier raha eto tena piasa sentemady nanoratra an'izay mihitsy any naverina atao copier-coller fa rehefa nanontaniana am'izay a le izy a de le février le aloha le février ny facture na janvier fa rectifié mahazo tsara an'izay ngambinareo mazava zay mazava zay izy ka fapotipotinao fagnazavana mazava zay zay koa le zay fa efa mifampiantso tamin'ny jirama ihany koa moa zany dia miangavy an'zareo hoavy eto ary fa mino fa hoavy eto izy tena anazava amin'ny teknika kokoa an'le izy fa tsotra kely zany anazavako azy zany averiko farany ny facture décembre alohanao a début janvier fa janvier mbola inspecteur février koa arako inspecteur janvier février koa arako février moa mpanao baolina niaraka taminay taloha fa ny facture ny janvier janvier alohanao début février zay no izy a zay le izy fa nalohanao le décembre de nalohanao début janvier de nahazo facture janvier am'izay anao fa akaito ianao akaito fa janvier février le facture azonao kay a le izy a noho nyle tamin'le fanamboarana an'le fanamboarana le namena valambe fapolora de ahitsy le izy de le janvier a no tsy izy iny tsy aloha fa rectifieny zareo le izy de nataony février de le février le aloha azonao zany raha 50 000 le chiffre eo am'le février iny a de le janvier de le février 45 000 de le 45 000 ny aloha satria 50 000 le facture iny a fa ny rectifiena de 45 000 ny aloha zay zany no fandehan'izy ka ny consommation anao janvier zany aloha rovina février ary ny consommation nefa ny février iny le ny rectifiena za maintsy fantahina mipetraka amin'ny foana zany ina tena ilana ny fianarana cosinus sy ny tangente rehefa hividy hena iny esena ohatra tsy de misy ilana azy nahoana no ampianarana any fa plus ou moins division atao de multiplication mbola misy fanazavana fanampiny le izy arakaraky le indisy mipetraka na le indisy posé a nio vola alohanao misy indisy 15 indice tsy fantatro de indice 22 misy 15 18 15 16 15 18 22 zay ngamba lisa tsy voatrotro zay ny de arakaraky iny ndray le vola indice 14 16 14 tarif 14 tarif 16 tarif zany arakaraky le tarif ndray le fienahany le izy saloha de mideranareo iray aman-dreny mihitsy mity misana zavatra zay le izy fa de manasa zareo tonga aty satria mahafanina le izy io zany facture ny jirama ramavo mafanina zay zany le obolana vaovao facture ny jirama raha mavo mafanina raha tsy mavo mafaty tena miala tsiny fa tsy maintsy mandeha am'zany zany resaka zany fa tsisy zavatra azo inona tsy mola teo zao
simulateur ezaka CNT maty de baolina misy baolina de fanontaniana izay mahatonga le fanontaniana maro de maro ato anatin'ity pejy ity hoe mandeha mivantana amin'ny TVM vare le izy monsieur le DG tsy ahozy izy monsieur le DG ino ny idirany amin'izay zany la zay hoe ina kidirako tanao any antsy efa saika andeha fa efa ny ambaravarana tompoko no niverina efa hitanareo ihany angamba aloha sorona gasibosy ny resaka baolina raha ohatra ka mametraka fanontaniana de apetrao any amin'izay tompona andraikitra fa ny tenako de tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka kolotsaina eo niveau ministère io tsisy resaka serasera mihitsy zany nandray ary tsisy resaka baolina zany fa resaka baolina eto ka tena tiana le izy de resahana fotsiny eto amin'ny RDJ eto fa tsisy zavatra fantako momba ny hoe alefa sa tsy alefa raha ohatra ka manakaikikaiky ka ohatra ka hoe fantako le izy de tokony fantatra ny be sy ny maro satria tsy zavatra afenina akory zany fa zavatra ampahalalana ka noho izany tsy mahalala hoe ho alefa na tsy ho alefa mivantana amin'ny télévision le izy tompoko inona fantany manaraka fantany manaraka hoe ahoana ny fomba fanangonana rano amin'izao avorana zao mividy barika mividy barika tsy haiko na fanjakana Jiramana tsy fantatra ny olona any ambanivohitra dia efa manao lava-drano lavaka tena lavaka mihitsy ny amin'ny arabena iny amin'ny tany malalaka eny de ahandrona makao ny rano efa manomana deny melo izy asiany fotaka sy tainombony sisiny mba ho imperméable mba tsy hitsika le rano de asiany canal na ohatra ny karazany hoe tatatra lakan-drano mitsofoka makao amin'ny toerana io de rehefa avy ataony maromaro le lalana de rehefa avy ny orana de mandeha makao amin'ny toerana io daholo ny rano rehetrarehetra ny faritra atsimony Madagasikara tena panao an'izany ary raha ohatra ka azo atao de tokony hoe manangana citerne anankiray souterrain ao anaty tany ao zany tena atao béton mihitsy faran'zay ngeda ka rehefa avy ny orana mirona makao daholo io rano io fa io ampiasaina foana na de maloto be ohatry n'inona azy rivotra wa jusary satrokafa ndraiky ambony ty satrokafa Tom Sawyer Jirama satrokefa any mananjara Jirama une terre fa maïtien français comme Jirama je suis complètement perdu je suis complètement perdu fa cinq zao no moni azo to mo zany raha eo anatreny Jirama aloha zay tonga lolo tao hoe aloha zay tonga lolo tao fa izahay aloha zany zao amty 9 févroary ty dia 6 facture amty taona ty mbola tsy nisy facture tonga teo fa mijerijery ato anatiny mivola de hita fa indre hoe zareo fa mitangorona milahatra ndeha ato ny tena miara-manonja facture ato anatiny mivola ato ka tsy hay amin'io zany zao de zao amin'ny fomba ifampitatana ny Jirama mitambatra zao le izy ato miara-manonja be de mitambatra le facture valo ny facture ato anatiny mivolako zao valo satria moa zany ahako mitantana trano roa amin'ny resaka Jirama aloha zany iny fanazavana tsotra ny olana manko de zao raha oviana zany vo tena hiara idona amin'ny rindrina satria mba hiaraka amahan'le olany apatsorana ny tenenana misy le namatsika reny le tonga ao amin'ny rivotra reny de angaviana izy mba ho tonga foana na ho tonga isan'andro arange izy za zao zareo tonga farany teo efa natsotsika izy soroko amin'ny zareo mihitsy ary tokony eken'izy rola zany fa kapoka ny nandrasan'ny olo resahana gono ny resahany zany kosa aloha zay kosa aloha Jirama mahazo an'izany kosa aloha nareo misy zavatra eritreretinareo azavaina de tsy valinareo ny fanontaniana any posy any tokantranon'ny olona de zao ny vahaolana teneniko nareo reto manondra tambatra manondrana miondrana fanondrana nareo tena malaza rehetrareo TV Plus Real TV Viva TVM RDJ sy ny sisa rehetra manino nareo raha miaraka manao Jirama miakatra ao ny Jirama misokatra ny telefônina misy tableau eo atsony dideratsiraka raha ilaina de tsy miala eo nareo raha tsy mazava tsara ny zavatra rehetra hoe comment on va vivre ensemble comment on va vivre le Jirama ahoana ny hotohiny io za mbola tsy nandota amin'ity taona ty de za ve ho tapaka inona ny azoko atao raha ny estime mahozony rehetrarehetra raha estime nanomboka tamin'ny septembre raha ny tena amin'ny foko tsy miangatra sy ny fahatsorako sy ny rehetrarehetra kadiko kosa efa tamin'ny janvier tokony tsy nandoa vola misy tokony tena mariny
raha ohatra ka olona 10 mampiasa jiro dia lasa ray sisa mampiasa jiro mino afa efa nanomboka décembre no efa nohan'le estimé iny ny consommation taloha zany resaka tsotsotra ataoko fotsiny ka dia mangataka an'izay miara-mirona zay anareo rehetra tompona ndraikitra na ao amin'ny CNT mady na ao amin'ny resaka université na amin'ny resaka vidim-bary na amin'ny resaka jirama na amin'ny resaka Nicolas Dupuis vitanareo télé ve zany sa mila vola nareo mila vola zany nareo vao anao an'izany direct daholo nareo télé rehetra dia misy technicianiny ao dia misy olona tsotra manontany dia mamaly eo amin'ny tableau nareo na optima ataonareo na minima ataonareo na estime ataonareo vahoaka efa minima am'izao any moa sura sire ndrano any mba lalany Toscone dia mbola tsy mandeha foana hatramin'izao na dia efa afiara ny orana findrany apefilo misy lakan-dranony inona moa ambadika reo mandria-tany président Lucien efa miteny hoe io tsy mba tonga ny manana rano foana rovina vao jirama fa eo ny eo apefilo mandavaka eo amin'ny 2 metatra eo anao tonga dia rano be mangeny eny fa madio le izy aloha raha jereny eo fa mihinanany eo tsy tonga dia maty rehefa avy eo rano minima fa raha ohatra manana filtre amin'izay nefa ny rehefa mangady dia atao lapaty mangadingady ohatrany ana satria amin'iny le partie ana iny ohatra ny fasafasana narodana daholo zay koa tsy natanana fa nareo tsy ao pasana koa mipetraka ka rehefa ohatrany hoe misy olona manao WC akaiky mangady ianao za mandetratra atao lapaty ny azo satria taloha nisy hoe peste be tena zava-doza mihitsy dia misy an'ilay grippe espagnole zava-doza be mihitsy dia be dia be maty dia alevilevina ohatr' izany any amin'ireny fotsiny fahasambahoaka fiantsoana an'izany fanompo sale peste larisa dia fanazavana tsotsotra n'ilay jirama fa mino fa magneno zareo dia nazava fa marina mihitsy le teniko teo hoe tena fanina tanteraka omaly dia tsy maintsy niantso fa nary tio azy tiako février ty raha mbola tsy misasaka akory efa facture février sady ny tonga fa nijereko amin'izay fa tsy le même sonjo le chiffre rehetra mipetraka eo fa tsy le any amin'ilay ty no alohanao tena mba ataovy mazava fa problème hafa raha irika efa manahirana mainka fa tia mijery ny facture ty koa mbola problème hafa mankararalon-ray le izy anankiroa ambony ambany gaga be anao hoe mihina ty misy janvier dia mihina février sahady ny fizary ty mbola tsy mampiasa jiro akory fa labozino ampiasana satria nane mbola mitony tena enza zany tena tsy maintsy niantso dia nanazava amin'izay zareo hoe zao le izy dia zay ny teneniko anazy hoe miakara ho anareo dia azavao amin'ny olona fa zareo efa nanaiky hoe ka ianao raha tsy mahazoko fa maika ny olona ka hitanao zany aoko aza manao référence ohatr' zany fa zany tena fa dondrina de nature mihitsy fa ny olona nge manatsaina daholo jereo amin'le publication amin'ny Facebook reny manatsaina ny olona tena marina ny sasany miteny zao za zao eto zao raha hiteny hoe ory zalahy nanala nify dia tena manala nify ny teneniko fa misy miteny be dia be anao raha nga tonga dia tsy teny andra joelona mihitsy tonga dia hoe alana nify dia manina azy tonga dia hoe alana sanao amin'izany ny interprétation zatra mipalapala tinao teny mandeha mandray atendro be loatra ndraiky somahy be ve le olona sa ahoana tsotra zany le teneniko maharary nifiko fa ndeha alako dia zay zavatra tsy maintsy ho teneny le miantso ianao raha tonga dia efa fantatra mihitsy anao fa tsy teny andra joelona tonga dia alao maninona zany dia hoe tonga dia alao nify dika zany zany hoe alao président hitanao ohatra zany zany ny le tena olona teny fiainany te raha mitena zany hoe tena nikekery miparasy rehetra atao nila ny kiboko le ny didina dia hafa be mihitsy zavatra tenenino ngataka fanaminan-dranga ianao tanao zany parasy ndraiky andeana lany ainjany ndraiky koa ny anala parasy l'Afrique io namerimberenako eto amin'ity hoe za tompoko aza ampidirina amin'ny resaka politika anareo sy ny adila politika anareo fa sady tsy mahay any matahotra no tsy miditra zay koa aloha tsy miditra fa manao hevitra fotsiny zay mba mijery maolo-pirenenanay tsy ahiditra ataoko misy filazana ataony le madame Naina ty dada hoe mba lazao angahony ty tany amin'ny tribunal omaly rehefa vita rehefa vita alolo vakiko araka le anaty hoe rehefa vita nataoko dia nidina ao ary niandro olona teo tokotany amin'ny seza manga mipetraka teo amin'ny seza maitso fa rokalika hono nanaovany sécurité civile azy tsy azo ipetrahana hono atao inona zany io zay zany fanontaniana petrany dia le fomba fandroana azy zany fanalana anazy zany no tsy mety iny kosa aloha raha tsy fahalalam-pomba iny kosa raha mbola teneniko foana amin'le olona manao an'ireo sécurité reo mba hampianary fahalalam-pomba rangazy zareo tsy maninona angeo any amin'ny teny mory azafady tompoko
miangavy anareo ialy eo tapitra mialao mialao miaraka am'le siflena tsisy fahalalam-pomba misy na ankily ary kamo tena ohatrany tiantany ianao fa taizy tony nandray formation tamin'ny maha sécurité anazy ao anatin'le formation mihitsy raha ngano tokony asiana an'izany mila eo asiana fampianarana fahalalam-pomba zay no mahatonga ana amin'ny teny foana reto a ilaina ny atao hoe psychologie ilaina foana ny psychologie fa itsika ny mbola manambanimbany an'io mbola manambanimbany de mbola tsy miraharaha fa misy ilaina azy foana io na fotsiny angeka tao aoriana le tao anatina coronavirus sy ny tao aoriana ny fahasitranany be de be ny olona tsy velona mihitsy ara-tsaina sy araka ny rehetra de mila assistance psychologique ary de mahafinaritra ny milaza fa amin'ny asabotsy no andro atokana ho an'ny fanapariahana ny atao hoe psychologie na vulgarisation moa zany ana psychologie de misy journée zay homan'ny sampana psychologie ao amin'ireny fianarana eny Ankatso de ao amin'ny université catholique de Madagascar fa hiezaka amin'ny herinandro ty iantso an'zareo psychologue ao anatin'io lafitra mba hiakatra eto ifampiresaka momba ny inona no atao hoe psychologie satria ampifangaron'ny olona foana ny atao hoe psychiatre sy psychologie psychiatre hoe tsy fahadalana psychanalyse zany no tena filaza azy ny psychiatre docteur vavoary psychiatre en médecine izy ny maka spécialisation amin'ny fitsaboana saina zany hoe psychiatre afaka manao ordonnance fa ny psychologue tsy afaka manao ordonnance sady tsy docteur raha tsy hoe manana doctorat en psychologie izy zay ny tsy mahasamy hafa an'ireo zany ny psychologue de afaka mamaky anao amin'ny zavatra be de be ny soratra ao ny fiteninao ny fihetsika za zao afaka nefa za tsy psychologue ny soratra anao ny fijerinao ny fihetsika ny fiteninao misy zavatra zay zao fanazavana an'izy hoe misy ny hoe lecture à froid de lecture à chaud zany hoe misy ny à froid zany rehefa adidinao mety mifambadika ty zavatra zaiko ty fa tsy maninona ny à froid de adidina ny momba n'le olona rehetrarehetra ny pasien ny zavatra ataony sy ninona sy ny zavatra mitranga taminy zay ianao vao miteny hoe zao zany ny atao ny à chaud indray vao jerenao fotsiny izy ny fihetsy ny fiteny rehetrarehetra de miteny ianao hoe zao io de zay ny tsaboana anazy ny hitondrana ny fitsaboana anazy fa tadidio fa ny olombelona rehetrarehetra somary marary saina daholy ny olombelona rehetra ary ny olombelona rehetrarehetra dia epileptika daholy fa ny degré an'ny fisehoany any tsy mitovy ny tsika matsy raha hoe crise épileptique de andro be ao anaty saitsika le miditrinita de le mamoaka faharora-bava fa tadidio fa ny fanadinoana ny fahavarim-bariana de épilepsie daholy tension miakatra tsy midina fa ohatra zany épileptique daholo varim-bariana angeka ao anatin'ny épilepsie zany ve le varim-bariana tampoka amin'ny tsy ampiny eny épileptique reny varim-baripsy épilepsie reny le varim-bariana le ohatra ny lasalasamborina sy ohatra zany hoe épilepsie reny le ohatra misy tsakoana tapoka sy ohatra taitra manao zao tapoka reny épilepsie reny misy zany de ohatra zany daholo ny olombelona rehetrarehetra de anoany amin'ny olombelona rehetrarehetra koa somary ohatra ny pikapika kely daholo ny roa andrangah amin'ny olona rehetra somary adaladala kely daholo tsika ary misy adalana daholo fa arakaraky ny fomba fiadinao amin'le izy no mahatonga anao tsy ho izay intsony na mahatonga anao lasa gravy amin'le zay indrindraindrindra ianao zany efa tokony efa manana an'le fambara hoe efa tadipika ity ka mbola ampinao zava-mahadomelona io tsy mitsindrona sy mifoka ihany fa misotro ihany koa de ampinao an'iny zay ny mahatonga anao le tena zay ka raha vao misy stress zany ianao de manao an'izany io stress io na inona moa fitenan'ny raha stress amin'ny teny malagasy stress amin'ny teny malagasy raharitsaina tena efainy larisala izy ny stress de mitarika fikorotanbe ao anatin'ny vatatsika menakavy na ny tova na ny inona na ny saina na na inona inona ka eo mahatonga ana amin'ny teny hoe ilaina ny psychologue ilaina taloha moa zany satria ny foanana ny psychologie sy ny sociologie teto Madagasikara no ny antony ara-politika satria hoe avy any amin'ireo foana ny nivoahan'ireo an'ireo ny science po moa zany de tonga de tsy nisy mihitsy teto fa zao efa misy daholo zany sampany zany efa misy daholo
dia mikatso rehefa mandalina be an'izany misy daholo ka misy science po any efa misy science fianarana amin'ny po akory fa science politique psychologie dia ny taloha tamin'ny tsy fisian'ireo rehetrarehetra ireo dia lasa ry Pasteur sy ry Maupert no niarany rihatra ireo no nisolo anazy ireo ray aman-dreny am-panahy ireo no lasa psychologue zay no mahatonga an'izy fa lizy dada rehefa azavaina tsotsotra izany ohatry mora azy fa misy olona manko mitarina izao rehefa mamaky boky na psychologie ozy izy tena ohatry maniditsidina any amin'ny habakabaka izany ary tia amin'ilay izy ka tokony hoe zandry rehefa matetika tokony manaraka fampianarana ohatran'izay ampianarana aloha izay izy vao mamaky satria iny zavatra iny mavesatra be foana na nenina fa nanterma ampiasaina ao anatin'ilay izy arany tsara foana aloha ianao mihaino fanazavana zany hoe le fanazavana tsy na manazava ianao tena manazava ohatra akaiky foana ny atao amin'ilay izy ataovy le mianatra fotsiny tamintsika nianatra omeo ange le bokyna matematika io misy zavatra azonao anare fa rehefa manazava am'izay le mpampianatra hoe f de x de tsorina ho zao zao zay nao vamary hay fika zay fanaovana an'ity fanahatra angamba zao misy velava tena ny habakabaka reny izy mamaky an'le boky de tena tsisy azo mihitsy le fandeha anatin'izy fa very amin'izy ity zay le mila manontany de mila zavaina aza manontany izy ke nandray akaiky kely le fanazavana fa ianao ny very ianao mitady zavatra lavitra hitanao zao ohatra zany rehefa dokam-barotra ay very a La journée a été magnifique. Dommage que tu dois partir. Oui, mon cœur, mais je dois y aller. La voiture m'attend déjà. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Alors écris-moi, envoie-moi des SMS, tiens-moi au courant de tout. Encore plus d'amour. À l'achat d'un BSMS 30, vous offrirez gracieusement un cadeau de 50 SMS vers Orange à votre numéro préféré. C'est simple, appelez le 224, étoile 30, étoile 0, étoile le numéro préféré pour 1000 ariars. Orange. La journée a été magnifique. Dommage que tu dois partir. Oui, mon cœur, mais je dois y aller. La voiture m'attend déjà. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Promis, je t'appellerai tous les jours, mon cœur. Encore plus d'amour. En plus des 1 giga de réseaux sociaux, recevez un bonus d'appel de 10 minutes à toute heure vers ton numéro préféré avec Stay In 500 ariars. Appelez le 222 étoile 33 étoile le numéro préféré. Et avec Stay In Touch 2000 ariars, recevez un méga bonus de 30 minutes d'appel vers ton numéro préféré. Appelez le 222 étoile 77 étoile le numéro préféré à toute heure. Orange. Allô? Allô? Faiza là? Tonga vaingana dia Moramanga fa fety be aty. Raikitra zany e, sady 1000 ariary dia ampy atongavako any. Fa ahoana koa ity zany? Mikroksa kely fotsiny dia tonga any. Mikroksa? Moto Yamaha Crux Rêve, tsara bika sy matanjaka, misy démarrage électrique skick, mitsitsy be 1 litre au 100, ararotiny fihenam-bidy miavaka ao amin'ny Sikama Yamaha Larbi sy ny mpanjara rehetra. Contact 23 275 01. Yamaha Crux Rêve. Hé, rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dimy savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy inona? Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba koka ary atonga dia savony Zanta no vidiny. Savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 27 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Moto Yamaha Crux. Moto Yamaha Crux. Promotion B, en Sikam Tamatave Anzuma. Moto Yamaha Crux. Maf B, Mitits B, Tsara B. Démarrage, kick et électrique. Zante en bâton. Natonga dia na bonne version ville. Mahaf Kalalandrats. Moto Yamaha Crux. En Sikam Tamatave Anzuma. Tungava no mividi. Mais je suis en train de rêver. Oh là là, il faut vraiment que je me divertisse autrement. Orange Monnaie est la meilleure solution pour toi. Avec Orange Monnaie et Bet261, jouez au loto, PMU, Keno et Spin to Win. Placez des paris, consultez le programme et consultez les résultats en direct. Et surtout, recevez directement vos gains sur votre compte Orange Monnaie. Tapez le dièse 144 dièse, choix 3, puis 1, puis 5. Orange.
Mafatifaty ery zao nareo kely raha toa ka samy manao an'ilay kiraro modely vaovao be ny ity sy ny tiana ny aigle d'or sady vita malagasy ny hoditra 100 ka aza tarary ny voalohany ka hatramin'ny 20 febroary ampifalio ny olontianao mividiana ray amin'ireo modely ireo dia mahazo bracelet hoditra 100 maimay-pony izay mitetina 4,000 ariary fa izy roa vidiny sady mampitovy nareo ny mahazo fihenam-bidy goavambe oa Ufankasitrahana ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange sy Chill manoatra anao RDJ Musika R&B Soul izay ilay fitiavana kiady Kitapirainy fo efa meny fanaso tsorava-tso zaninao Dalvis aminao fa tsy ninora roe dinao zaraiky ninao io zao yo baby Tinofy Eljo filé miako anao bobo fa tegna marigny ambongadine alevanao Tiku anao Shakirandji featuring Patti Andrea Asiambara na tateli Iriku itui Lasanawani Skies featuring Sitaka Mandray Sanjar fidiny rankafizinao amin'ny SMS Orange 03232 00766 na 03356 00766 si 03434 00766 code RNB RDJ Tiku Namako Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ kopatana dolo andry nangataka kopatana be da be alefanareo MP reny fa voarainay tsara dolo ny eto amin'ny fandarana rivotra fa tsy dia fanaovana izay loha fa atao ihany moa zany efa misy fotoana malalaka ohatr'izao sady miandry ny antso avy aminareo ihany koa lehilarana moa zany efa nampitaina teo kopatana ho andry Aina Raja ry Sylvie ry Aina Six any Sabonamany dia ho antsika rehetra izay mihaino ny fandarana eto amin'ny RDJ. Salama tompoko mitenena fa efa menanao ny mpanomponao. Allô, salama tompoko. Salama. Mampany rivotra dia raha bampiteny tevitra ihany koa. Dia narana mba fitarainana ho an'ny tompona andraikitra. Fa tena le mpitandra filaminana zany mifatry bypass iny. Tena kirarany koa sarangany misy motara eo amin'ny Jovena TV Plus. Misy manao era eo alohan'ny tetezana saripody tamin'ireo valava kely iny. Dia nefa ny polisy lasora koa mbola manao PR koa eto amin'ny ciel. Zany hoe raha koty zany eo amin'ny 200 mètres zany misy polisy. Nefa mifanendahana sisa maro. Lasa manotra fotsiny zay zany natao sa hoe hamotra vahoaka fa dia tena mampaholy iny vao mihetsika ianao dia voasakana dia vao makety ianao dia voasakana. Nefa mandeha mena vary rehetra tsy dia misy an'izay ao makaty atsimotsimo aty misy an'izay dia tokony alamina zany mba izy zany tokony anopera kely efa vaina andraka fa mianga 200 mètres ianao dia va polisy zay. Fanompanana dia surtout koa ny monsieur le ministre ohatra mody aty atsimotsy mba amin'ny maraina loatra latsy manao an'izay fa rehefa lasy ministre atondro zalaly izy fa dia mba fanompanana fiangaviana ihany koa lasa trop be PR afatsika tompoko. Misaotra mino fa voarain'ny tompona ndraiky izay mahakasika ny mpitandro filamena moa izay nitaraina an'ilay namana anankiray teo ry Larissa. Io moa zany mila ny fianarana ny fanajana ny lalàna misy ihany koa moa zany dia tena mbola
hitako hoe somary mbola tsy dia mipetraka loatra indraindray eto amintsika Larissa. Za koa aloha tsy miteny hoe tsy manara-dalàna daholo ny rehetra. Ny lafiny anankiray koa zany hoe tsy mametsy ny alera amin'izay teo akory fa eny tompoko. Le zava-misy ny hitany dia mitantara izy zany. Salama tompoko. Sika ambany tany azafady dia ninona eno dia mandeha tamin'ny hoe ohatrany tsy eny mihitsy ianao raha miseha. Afaka miteny mafikely hoe azafady. Le karaha mafarana ambany ny tenen'le ministrin-kolontsaina hoe azafady any mpiasam-panjakana ve izy sa ny mpampiasa rehetrarehetra izy mba tiako anontaniana hoe azafady. Toetra betsaka. Mankasitraka tompoko raha afaka misy mamaly dia vakina eto ihany moa zany ao amin'ny mivantana amin'ny RTG ihany moa zany ao am-pejiny RTG raha misy afaka mamaly an'izay. Salama tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Dideo. Izy indrindra e. Resaka kely. Ien tompoko. Dide. Ie. Atao anatin'ny fandaharana rivotra ianao afaka miteny. Aza miheno radio fa tonga dia mitenena. Aza miheno radio ianao fa tonga dia mitenena fa henonay foana. Avion, na facture zany velo tamin'ny grave dia tonga dia facture vaovao dia soratra hoe araka ny fanintena tamin'ny président la publique iny. Dia zavatra mahazazana zany le izy lazany hoe fanintena dia zavabolana janvier karaha tamin'ny raha tamin'ny facture tena amin'ny gramana 157 000 mahery ny facture. Sao dia 174 azafady. Tonga dia rectification lasa 182. Fa zokola zany tokony hidina fa tsy hiafaka. Dia tsy haiko hoe ahoana mahatonga an'izay zany mahazana ny gramana fa rectification natao manjary miakatra an'izay. Dia zay zany mba tiana anontaniana. Fanamarina aloha zany tena faritany antso atao tantareo. Faly miresaka. Fantaovana ny janvier ny février zany nitako afako anazy raha nitako hoe nidina le février fa tonga tokoa février. Dia ry ambany reny fanamarinana hoe février zany aloha 20 andro aoriana nandesana an'le taratasy tia fa ny marsa ny janvier alohany amin'ny 31 mars. Zay zany zavatra zany zany mbola amin'ny dirama fa amin'ny erika fanazovany erika kely mazava tsara izy fa zay fa tsy mazazana hoe rectification natao nantarina mengo andray fa oui c'est vrai. Mankasitraka tompoko efa nangatahany erika ihany moa hoe mba hiakatra eto ny solontenany avao amin'ny jirama. Zay misy Larissa. Tenaina mba hamaly ny fantanin'ny mponina malagasy. Allô. Misy zatra piky kely rehefa avy eo. Miarahaba tompoko. Allô. Salama tompoko. Manao tompoko. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Ezaka no tsara fanafa misotra tompoko. Eny tompoko. Dia lasopy andrasana. Andrasana aloha fa mbola mitady crédit. Tena nangakany alavazava saka tena mihitsy lany indray ny crédit azoky. Sady zao koa. Afaka manao propagande ve? Tsy maneno mangy fasana indray io. Ie, fa izao mantsy tena miresaka fasana ilay izy raha narosa tena fetsy mahay zavatra mihitsy. Fa izao le varavaram-pasana varavaram-by le varavaram-pasana eny Ambomelala miantso amin'ny eny Ambomelala zany zao. Misy mitotro ambavaka. Tonga dia misy manendaka fotsiny amin'izao ka dia izay manana fasana manana varavaram-by zany dia tokony ho avy satria amin'ny zoma zao amin'ny zoma ho avy zao amin'ny 10 ny fotoana mekara raha ohatra ka amefy ny tanàna amefy ny tany-pasana fa tena tsy histoire le izy ka nanapa-kevitra zany Braony Tava le fikambaniny eny Ambomelala hoe andao fefena amin'izay fa lasa zao ka tena marina rehefa vita zany ny taolana dia varavaram-by indray zany zao no ataony. Izy ve zoky tsy fatapatatra ihany hoe mety olona manakaikikaiky eny ihany nge zany. Raha resaka fangalarana vy zany tena. Mety olona lavidavitra avy any an-Janahary ohatra. Zany mety avany mety efa lavitra be misy marina misy ny Larissa hoe efa lavitra be efa tsy fidianan'olona tsiny hoe manodidididina eo ohatra mimpagalatra taolana ihany ary toatra nitsahatsahatra tokoa resaka taolana ary lata atao. Ka nofikena indray zao. Betsaka mameno taolana.
Hitantsika eo nasoroa mba nahita crédit fa niasanasa kely teo eo. Tsapanay. Iyo. Averimberina le izy efa verina eo amin'ny zoma zao a. Amin'ny folo. Voray. Hiditra kely amin'izay manahoana fidy miaraba amin'izay farafarana fy zay tam'izany fotoana mbola kely de efa malazo io resaka varavaram-pasana vy io hoe very foana. Ianao zany raha tsotro hoe manome vola manokana ho an'ny mpiambina an'io fasana io amin'ny hoe fiandrasana an'io de very foana ny ankabeazany ao amin'ny fasambazao zao efa tsy misy an'izany hoe varavarana fy zany tsony fa tonga de efa ino didindry le rony. Fa ny vy avy any Russie ny tena enjana be la resasy fitsatra io de vy risy be mihitsy io fa tena malaky tena mbola tsy afaka foana ny fahasaroviana fa mbo afaka io vy an'zareo russiany io fa tena vy risy. Amin'ny akapobeany resaka fahefana tsy hoe amin'ny akapobeany be dia be ny zavatra resana teo fidy fa resaka fahefana renisy manko ny resaka mpitandro filaminana teo nisy a resaka le sécurité civile teo ny antiko tenenina amin'ireny olona manao tsintsinina amin'ny plasiny reny zany hoe amina fahefana reny dia za tena miteny foana hoe atreo ihany ny fahefanao atreo ihany miala eto ianao dia efa tsy anao mba sy hoajany ihany le olona sao dia mba olona hafa no miandry anao amina toerana anankiray zay ny ratsy zay eo ianao voandraingaraingo hoe kay zao marina kay le nataoko an'le olona satria ianao any amin'ny toeram-piasanao ino ny gradinao mipetraka grady tiako tenenina zany mety diplôma mety fahefana mety grady ara-baky teny fa rehefa tonga ao amina fiarahamonina ianao dia mpiarahamonina amin'olona tsotra ohatritsika ihany. Mba sy hoajany ihany le olona fa tsy sanatria koa ny olona tsy manam-pahefana la risa dia hoe atao ohatr'izao ty olona anankiray ty fa mitovy daholo ny tokony fomba hitretenao amin'ny olona tsirairay avy. Eritrereto le atongavanao amina fiarahamonina mihitsy zany hoe tovizanao amin'ny olona rehetrarehetra araka ny tenen'ny fidy teo fa tsy hoe eto dia misy fotoana mantsy misy fotoana io fahefana io tsy haiko hoe haitsika malagasy hoe ay le izy angefa manao fanahiniana ihany hoe le vie professionnelle sy ny vie familiale zay mihitsy vie familiale tiako tenenina zany le fiainanao any anaty fiarahamonina tokony tsy ampitovizina any amin'ny toeram-piasanao. Misy fotoana mantsy mampieritreritra ihany hoe ny sasany ataoko hoe ny sasany satria vitsikely engany mbo vitsikely noho ny eritreretiko ary le izy hoe misy olona tonga any amina sehatra na fiangonana azy mbola hoentiny ihany le gradiny ao am-piangonana anaty birao am-piangonana za dia zao tsy fantatrao ny toerako tsy manendrikendrika zay fa nefa any am-piangonana raha ohatra ka tena mametraka an' Jesosy Kristy ao ana kristianina zany izay ny lohany ao amin'ny fiangonana tokony mipetraka izay zavatra. Tsy ataon'ny tompo koa raha fidina netry tenako mainka fa ianao zay tsisy dikan'ny tompo indray ve dia tsy mahalala netry tena. Iny mbola sarotra be moa ty atao hoe manetry tena samy manana fomba fijeriny. Manetry tena masana zao izy ny fitenenana e. Fa le izy mihitsy hoe zay fomba fijery zay tokony mba efa hovaina amin'izay angamba raha ohatra hoe efa navangy. Ny tsika manko fitsy la lisansa zavatra hitako misy koa indray ao an'ilay sécurité sasatra fa tsy ndraidraitra manao an'ity fa hoe ohatra misy manao ena masy koa ny sasany hoe ohatra rehefa ololo ohatr'izao dia asisiny hajany rehefa ololo ohatr'izao dia tsy rara iny mba ity eo mialaty eo. Iny koa ny olona ny olona eo anatrihan'ny lalàna. Ty zavatra anankiray matetika ny olona zao hoe mandray vahiny zany hoe vazaha zany. Ajainy kokoa raha mipetraka amin'ny toerana anankiray vazaha io poisson kely ny eo miaraba tompoka. Tapaka. Poisson kely ny eo tsy mandroaka ny vazaha io zany izy fa ragasy mangidina rosy zay oa rapiny le ohatrany bobo maintimainty kely mitsikitsiky kely le mangidina rosy tsy manjarinjary loatra tsy dia manaja loatra. Ny olona zany tena mijery fahefana enao mihitsy koa indraindray tena mijery fahefana mametraka ambony loatra n'le olona zany fa tokony hoe ampitoviana hafa koa manko ny fidiny atao hoe strict sy ny entitra sy ny méchant sy ny sévère samy hafa mihitsy zany. Fa ndraindray tsika afangaroantsika daholo ny zavatra ohatr'izay hafa ndray kosa hoe nanao tsy nety dia mba tenenina. Salama mama. Salama mama. Goraby. Fombako manana ny voalavo fa ilaina ny psychologie, psychologue, misaotra anaka. Dia isaorana etoana Andriamatoa Gilbert Rarzatovo tamin'ny famakafakana tao amin'ny invité du jour alina fa tena zava-dehibe ireny voalaza ireny torohevitra tsara ho an'ny fitondram-panjakana. Tena ilaina ny manoro sy manity ombambavaka. Misaotra tompo koa dia mirasoantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany
mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra naiza naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanavaka mamerana Madagasikara sy ny any ivelany misaotra to Sotra mama tsy nilaina misy rehefa ampahiriza mamy reny efa ao anatin'ny tsy fahasalamana tsiny mola le tsiny mola tonga dia toizako le izy Larisa manapaka teno manapaka tapaka ve naindry tsy tapaka izy tafiditra indray araba to verina kely efa manana crédit andao ary ka izao misy adino kely amin'le resaka mbomelala isika izay manana fasana eny zany dia tokony ho avy eny mangataka miano antso avy tonga avy eny miaraka amin'ny angata miaraka amin'ny sobika miaraka amin'ny mpanampy koa raha ohatra ka manana mpanampy satria andehanao ina moa anao fototsy le tambotsika ry azo tanana dia tena mila entsika rehetrarehetra dia entsika mifanazava hoe ahoana koa mitoy any rehefa aveo satria tena tsy lasa ntsony le izy tena makaramy koa mampalahelo tena ka manao antso avy amintsika rehetra zany dia manana fasana eny tongava reto fa ilainy anareo aza vela ho an'ny olombitsy any ny adidy zay tokony atao fa tanjanaka io tanindrazana lovainjafy ary ao ny sitrikitsika rahatrizay dia aleo arovana le toerana dia miantso antsika rehetra zany fa miatomboka mivaravaram-bizy io dia miafara mifambolena sonjo eny etapika avoana ny sonjo mambolena mba sarotra nge mino an'izany zala tena mampalahelo ary nakaizaka honorary lasany aminareo zany mitetika totokena tady misoka izy efa ela be dia sokony tsy hita mihitsy tamin'ny taomba vao ny tafarany ay nalahelo zany honorako ary raha be mitety nakaizako efa ho avy eo izy mba hafa koa zany fa maliny Larisany eny makasitraka dia makasitraka petipety kely fotsiny Larisa sy Fidy le ranao sabotsina mena koa mba manao fitaraina kely koa amin'le tsirama fa dia tena kakao lehibe mihitsy noho le lokon'le izy fa mba tsiro kely salame volanay avereny volanay mbola raha alina koa averenina saonao ny vola mba tetaraina kely fa za manao anty cash point ty mba hoe amelonana asa reny fitarainana foana zany fandehan'le izy le mpanohana ny coltime efa trano dia vita hatramin'ny formation dia azo ny piso tompoka dia le manohana ny dakotra indray enim-bolana vao azo le piso tompoka dia ny mpanohana ny fandarantsika androany mbola tsy teny anazy ny azy ro vao nanao le demande miaraka tamin'le coltime zany dia nandio 200 000 ariary ianao atao crédit ao anatin'le izy fa hatramin'izao tompoko mbola tsy azo amin'ny herinandro ateryle hoe azaho no manatana azy tsara zao dia mampalahelo le fa raha ohatra zany ve nano nasakely any tsy mikoatrano raha ohatra ka nanofatrano foana hatramin'izay dia tsotra volanaovana azy rehefa lantisika dia mba teny mamanataka an'le olona avereny ny volanay avereny ny volanay fa raha zany tonono tety ny anaran'ny sociéténao tsy mahazo mba mangavy atoko fa dia tena maty fa fitobolana ty fevity tompo tamin'izao dia mbola tsy azo raha le 200 000 ariary nampiasaina le fevitibolo le fanangamba fa nitongolo tsy misy ena dia mirako foanareo za tsy nahinao le hira Larisa tsy nahinao le hira ianao natory maraina dia mba nivoaka kely namanagisy ianao le hira inona ka tonga dia raha ola izy président dia vita irao kely eo irao kely eo na irainay nentiantsy koa zay olona tsy hita foana dia dabony zay valany rany crédit io Larisa io godara io izy ohatra le akizy kely rey zany ino moa maverina amin'le resaka rafi-piaramonina zay nge zany mahatonga an'izany zavatra resatsika rehetra zany resaka fahefana io isika zany raha mametraka an'le hoe rafi-piaramonina efa nitenen'ny zokirimpozy teto foana io hoe mbola tokony ho tazomina foana
Aminao toko. Salama toko. Saka mba nanakely am'le le concours any akatso saka mba hikelikely le concours any akatso de nanao concours teny le zanako de tsy nahazoko vocation de nefa le vola fa voaloha tamin'ny banque de nandehanana tany akatso mihitsy de rehefa natao de tsy ao le anarany tsy voasoratra ao tsy tonga any ny dossier nefa le concours atao rapitso. Maninona raha manatona an'le département concerné am'le izy na le faculté de ao no taraina nefa nandehanana le tany akatso de tsy ao le anarany tsy tonga any ao le dossier nefa le izy efa nalefa poste recommandé. Nareo nga tsy nanana le copie an'le tsy nanana le copie an'le bordereau an'le nandovana vola tany amin'ny banque ohatra. Zay marina. De le izy le copie kana fa le izy ngena lefa ny anaty any nalefa ny anaty dossier. Fa l'izy recommandé nieritreretinay zao andehanana any amin'ny poste androany de asa fa mahapalahelo be nefa le concours rapitso le vola zay tokony ataonao. Zay misy ny tokony atao satria tany am'le nandoavana azy ny tokony anaovana maka misy any amin'ny poste dia hoeto any amin'ny faculté le nresany godara teo le dossier rehetrarehetra tokony ho vitandroany. Satria raha misy ny concours efa tara be tokony hoe zao zao ianao de efa tokony na lek izy lasa mitaitaina am'le zavatra hoe iatrika ihany ve sa tsy maly. Ok. Iny ary toko. Fanampiana koa moa zany eto amina poste de tokony hoe misy taratasy kely foana. L'izy nge raha ohatra hoe recommandé avec accusé de réception de dikan'izay le recommandé nge taratasy tsy very mandeha. Tombo kely le vola. Tsy very mandeha le taratasiny dikan'izay fa raha ohatra ka natao poste tsotra le izy eo fotsiny ny olana. Fa raha hoe recommandé le izy inona atao hoe recommandé nge tsy very mandeha. Dikan'izay zany tsy very mandeha fa raha very iny efa niraikitry ny poste le izy. Zay aloha. Le izy efa tongotra loatra zany no tena olana tokony efa tamin'ny maly zao de efa tokony nanatona teny amin'ny poste. Ka maly izy nanatona tany amin'ny faculté fa tsy hita tany tonga de toizanao maly amarina le lalana zay marina. Efa tena tongotra be fa eny ny raha zany mba ho tonga vaovao zay olana zay fifanampiana koa ny antsika eto zany. Za moa tanao baolina poste 10 foana nataon'ny olana ao tsy haiko maninona mihitsy fidy ataonao poste 10 foana fa tsy vitako akory miariny poste 10. Ainareo ve nery? Tadiditsay riny. Koksakoriny any fa tsy poste ny teneniko teo vao eo mihitsy any tonga. Koksakoriny any mba hajainy fidy fotsiny le any. Mbola afaka miditra nareo milaza zavatra hita misy de ny sentemate moa zany resahana eo minao fa ho valiany tompona ndraiky. Loitra fa tsy koa? Tsy maninona. Fanakanto mirevo baolina. Fa tsy mirevo saka. Eny tsika moa tsika tsy hinany resaka za zao nanao an'le proposition teo am'le resaka vahaolana momba ny zavatra tena le hoe le loha hevitra tena lahatra ny olona zany zao am'izao de resaka fimbary de aveo de resaka jirama fiainana tsotro zany aloha any ambony any. Rehefa aveo ny olona mety miresaka baolina ny olona rehefa aveo ny mbanimbany any ny olona manam-potoana mety resaka politika ihany ny olona aloha to miresaka politika tsy de hoe maten-drano anao politika hatramin'izay fa le izy sympathisant inona fa tsy zako tsy hoe mpanao politika actif na partina ohatr'izany fa ny tiako lazaina am'le resaka le traikefa teo resaka jirama ny resantsika teo resaka siantemady ny resantsika teo resaka momba ny vidin-javatra amin'ny fiainana traikefa le izy hitanareo le fiainana isika menakavy eto ihany de mitady varoanina ihany tsika rehetrareo atoandro raha hinam-bary ny arivotsika miezaka mijery fandriana toriana ihany misy matory any ambany tonelina misy matory any an-trano misy matory amin'ny trano luxe be misy mandehandeha ny fomba iainana mitovy iainana inona zavatra tadiavina moa fiainana mahafinaritra ho an'ny tsirairay zany hoe rehefa te ho any amin'ny toilette de mahita toilette rehefa te atory de matory rehefa mbanonanona mahita hoanina rehefa mitady vola mahita vola ihany ao anatin'ny fahamarinana fa sainginana ny olana ny tsika eto ny zava-misy materiel de eto ny olombelona de le traikefa manelanelana an'ireo ahatonga an'le fiainana efa lasa filozofika be le resaka maro loatra raha ngatsika ny tompona andraikitra tsy manana traikefa de maro loatra koa tsika nefa ny olona manana traikefa lasa mialangalana sy mialy satria matahotra na tsy mena toerana matahotra izy hiditra sy roboka anina satria ndraindray koa le hevitra tsy inona raha vao tsy amina toerana ianao de tsisy mandray le hevitra ianao ndray lasa jerijerena ratsy za amin'io miteny tsisy resaka hoe fanjakana na société privée na hoe fiarahamonina tsotra na administration tsotra tsisy an'izay ok
Lany crédit en côte. Fa le sentiment koa tiako tohizana kely koa le mahakasika le filarana indray fa indraindray moa zany sendra mba mandalo iny tia hitako be da be loatra ihany koa le ankizy milahatra be fa toko mba ando amina kely ihany le filaran'le ankizy eo tsika mbola atao fiadiana amin'ny falanaretana. Salamy rivotra manahona manokana ho anina risa. Ny anahy zany tiako tenena dia izao hoe hitanareo eo amin'ny resaka an'le hoe mpitandro amin'ny filaminana sivily, sécurité civile. Sokombela. Ireny ohatran'le hitanareo le mitana ministère amin'ny fôky, ministère amin'ny fahasalamana, le ministère rehetrarehetra ampiasam-panjakana sy misy biraobirao iny samy masitsika iny daholo amin'ny asany sy eo amin'ilay daholo ao anaty asany. Fa le ao anaty tena tiako le formation tsy ampy. Zany hoe misehatra ao anatin'io manko zany le olona miresaka aminareo amin'izao fotoana izao. Maniry ohatry ny anana io resaka vatana sécurité civile io eto Madagasikara. Ka mba tokony firen'ny fanjakana ihany hoe akaiza intégré-any sy ny catégorie an'le société, ny recruter an'le olona satria manimba simba le asa. Simba. Tena simba, tena antenanareo fa simba le asana sécurité civile simba. Raha tsisy formation, mahita client fotsiny dia manao recrutement be dia tsisy formation fa dia ampanaovana akanjo le ankizy tsy miteny anazy fa tena hoe ohatran'ny hoe concurrent le izy aloha marina zany. Dia andeha zany lahy, Saint-Valentin izao e. Eny akia, ny fiarazana efa io miandry ahy io e. Malahelo any lasa ady aho zany. Za koa ane. Andefa SMS isan'andro ary aho zany Love be isan'andro. Rehefa mividy be SMS 30 dia manolotra maimaimpoana SMS 10 makany amin'ny Orange ny laharana tianao indrindra ianao. Antsoy fotsiny ny 224 étoile 30 étoile 0 étoile numéro tianao. Orange. Kibanao softy toa azafady. Ay softy toa. Anao zany mifandeha toa sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kiba anao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy Vita be. Mianjodika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette softy doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Allô? Allô, t'es où? Viens vite à Mouamang, c'est la fiesta ici. Pas de souci, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre au 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Sikam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. Chérie, quand tu vas sortir, n'oublie pas d'acheter un savon, s'il te plaît. Ok. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Et un liquide vaisselle et un savon en poudre pour la lessive. Mais je n'ai que 2 bras. Pas besoin de tout ça avec Zanta. Le savon embarque glycériné multi-usage pour la lessive, la cuisine et pour le corps. Zanta, le savon citronné de 920 grammes. Zanta, votre savon tout en un. Waouh! De nouvelles chaînes avec des super émissions débarquent sur les bouquets Canal+. Retrouvez dès maintenant la chaîne Cuisine pour les amateurs de cuisine, TF1 Film et séries pour les passionnés de cinéma, Nickelodeon Junior pour apprendre tout en s'amusant. Il y en a pour tous les goûts, n'est-ce pas? Alors qu'attendez-vous? Réabonnez-vous vite dans les points de vente Canal+. Les bouquets Canal+. Merci. Ay softy toa. Anao zany mifandeha toa sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kiba anao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vaisselle sy midramo kely aloha. Mianjodika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette softy doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Sao dia misy esa kely any? Esa ve ny tadiavin'lahy e? Misy pro kely dia mila esa. Misy esa kely aty e. Raha mila esa, mouchoir safety dia milamina. Mouchoir safety malefaka sy mora rovitra, mora ampiasaina. Misy amin'ilay sachet pocket, azo entina mandehandeha. Dia misy amboatra kely ho an'ireo mila betsaka kokoa. Efa ny mivarotra mahazatra anao. Mouchoir safety dia milamina. Cubana kundu. Cubana fresh.
Kobai, be otrikay mety ho andretra. May dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Bledi lait croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Bledi lait croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. RDJ Amsiv Maraina. Ufankasitrany ireo mpanakanto mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange si Chill manolotra anao RDJ Musika Rock. Ny lalanao atao ambondrona. Ararotiani Vuva Anilanao Siv Eu aqui não atran Mini Kanji Bula hivernao Anzaka Mandray sanjary fidiony rakafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 03356 00766 si 034 34 00766 code ROC RDJ Tico namako Rivotra miome rivotra me rivotra miome moa le voalaza tena fa tsy mampime mihitsy ty zavatra olazaiko ty satria amin'ny mantately amambao anazy dia hampanetretena sy indrindraindrindra amin'ny alahelo satria dia tampoka loatra le izy fa mampilaza anareo zany zay mahafantatra tsy namana rehetrarehetra indrindraindrindra teo amin'ny tarika kakakakaka ihamba izay voalondohany teo fa nefa nilozana namana anankiray indray tsika dia Kenny Batteur zay indosy mifahafatesana tamin'ny alina ary dia ontsa tokoa ary dia vaky ny fo ary taitra dia taitra tanteraka dia zaho avy nitomany mihitsy io dia mampalahelo tokoa zany satria anakiroa sady zany zao ny tao amin'ny tarika kakakakaka ihamba voalohany no tsy eo tsony dia Kenny sy Sef zany dia Kenny moa dia mpively baterian'ny tarika kajy dia very baterian'ireo mpanao roka be dia be ireo izy dia miala neno any tsy tadidiko indray le razana dia eo ilan'ny vato no endrasana dia mbola teneno ihany ny programme rehetra ry zalaho any namana rehetra ry Francis ry Gotte ry Honora sy rehetrarehetra ireo fa dia nandao antsika zany Kenny dia mirary fiononana feno ny fianakaviana zahay eto amin'ny rivotra ny tarika kakakakaka ihamba ary ny RDJ iray manontolo satria nahira tamin'ny RDJ ny tarika kajy amin'izany fotoana zany dia zay momba niny fa na dia zanatsara manana vahiny ny fiainana mitoy mitary Larisa farany ny tamin'ny Saint Valentin misaotra betsaka tsika era-tsaina ny Shejo dia misaotra betsaka tsika fa na dia zany zany miezaka foana izy hanome fahafapo antsika amin'ireo karazana plat be dia be izay mbola ketriketrehana sy atao ho atsika dia misaotra tompoko ono fa mbola tsy izako farany
Ny fivorian'ny mpikambanany eo amida dia atao rahampitso manomboka amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny espace dera iriatsiadana le izy any mpikambanao amida rehetra dia antsoina isika rehetrarehetra ho avy amin'izany fivoriana io fionana io dia mangava antsika rehetrarehetra ho an'ireo zay te hiditra ihany koa dia asaina ianareo ho tonga ao fa fantatrareo ihany ny fiarovana ny sanganasanareo ny mpamorona no ao amin'ny eo amida fa tsy hoe ny mpanakanto rehetra akory dia misaotra tompoko ary manantena ny fantongavantsika saotra Manavahiny camp de camp-tsika ato ary zareo avy ao amin'ny accès banque Sandrina sy Bakolso faly miarabanareo rovavy faly miarabantsika ato amin'ny studio dia faly miarabantsika mpanaraka ny rivotra rehetra na ny tokantrano rouge ny thème androany rouge ny thème androany to dia ambony ambany mihitsy ambony ambany ka ambony ambany ie fa be dia be ny zavatra nazavainareo tamin'ny alalan'ny carte teto amin'ny fandarana rivotra androany efa niresaka sécurité ihany koa tsika fa misy zavatra tiako tongavana kely dia fantaniana avy amina hoe mpanjifana amin'ireny banque rehetrarehetra aloha zany resako lasa mampitaraina ny olona ary mba mieritreritra ny olona hoe andeha hiditra amin'ireny banque reny zany hoe anokatra compte amin'ireny banque reny amina hoe resaka sécurité ana vola mba hoe sanatry izany raha vaky ny trano mba tsy to dia lasa daholo ny vola amin'izao nefa lasa mampiferitrana ny olona zay fipetrahana vola makany amin'ny banque zay manahoana ny ianareo manoloana an'izay zavatra zay satria lasa ny sasany zao ohatry ny lasa miena le compte ny volany ao amin'ny banque ie ao amin'ny accès banque aloha zany tomboka amin'ny fomba fanokafana compte dia tonga amin'ilay hoe miena ny vola sy ny tarintsika rehefa eo manokatra compte amin'ny accès banque certificat de résidence sy karapanondro zay ihany zavatra angatahana amin'ilay olona zany dia manantona masoivo izay akaiky anazy dia rehefa tonga ao amin'ny masoivo izy tsy maintsy jereny tsara aloha hoe inona ny andinindiny le fandehan'ilay compte tiany ananana eo mantsy ialana amin'ilay surprise n'ilay hoe misy frais-ana zao sy ny tariny fa efa hita meloa iny zany hoe reto daholo ny vola hoe frais miala amin'ny compte sy ny sisa ao amin'ny accès banque anisan'ny lara-pameana ho anay ny resaka transparence ana information ana hoe tarifa sy ny tariny misy imprimé zay hitan'ny client any amin'ny agence ny masoivo dia misy any andindininy compte ny frais sy ny sisa ao anatin'izay dia ialana amin'ilay hoe miena ho azy ny vola Clarissa sy ny tariny tsy possible iena ho azy zany fa efa ao anatiny iny daholo hoe ty dia ohatr'izay ny fandehany miditra anatina carte ihany tsika misaotra anareo aloha zany fa nampafantatra olonareo tao anatiny hoe ahoana marina ny tena fampiasana an'ilay carte inona ny tombontsoa azo ao amin'ilay izy inona indray no fikambaranareo amin'ity anio ity ny amin'ny androany ampianatra indray zay ohatry ny mazatra hoe ahoana ny mahatonga ny hoe en sécurité tsara na hoe azo antoka tsara ny vola rehefa mipetraka any amin'ny banque dia atao inona ny carte dia manarak'izay ihany koa hijeritsika ny fomba fiasan'ny carte de crédit sy ny tena ampiasana azy ny tena ilana azy amin'ny fiainana andavanandro dia atombontsika amin'ilay hoe azo antoka tsara ny vola rehefa mipetraka aty amin'ny accès banque rehefa mametraka vola aty amin'ny banque nareo dia mipetraka aty amin'ny toerana azo antoka tsara tsy atahorana ho very ny volanareo satria tsy misy olona manana accès amin'izy io zany hoe tsy misy olona afaka mikitika an'ilay vola raha tsy le tompon'ilay compte ihany dia ny fomba ikitiany an'ilay vola dia ny carte ny tena tsotra indrindrany satria ny carte zany dia tonga dia mampifandray avy hatrany an'ilay tompony sy ilay vola mipetraka any amin'ny banque zany hoe rehefa te hisintona vola izy dia makeny amin'ireny distributeur automatique de billets reny fotsiny dia afaka alainy ny volany na rehefa te hietseny izy eny amin'ireny tsena lehibe reny satria matetika koa amin'ireny filaharana be foana monko tsy voatery milahatra sady amin'ny fotoana rehetra tafiditra ao anatin'ilay compte-ny foana izy hoentiny fotsiny ilay carte dia afaka alainy ny volany na koa hoe rehefa andeha any amin'ireny tsena lehibe reny dia iny carte iny dia efa mifandray amin'ny compte dia afaka iny fotsiny ny andoavany vola efa nentintsika teto izay ankoatran'izay isam-bolana na amin'izay fotoana rehetra afaka jereny foana ny relevé de compte zany hoe ny andinindiny ny vola nandalo tao amin'ny compte
Dia iny ahafahana manaraka tsara ny dépenseny tsirairay avy zany. Dia iny koa ahitana hoe taizitsika nampiasa vola. Zany hoe au lieu de raha ohatra toerana nangalana an'ilay vola raha ve fantatry le olona fantatra. Zany hoe au lieu de mandray noty amin'ny carnet kely zany tsika hoe namoaka vola indray andro any, nanisy vola niditra indray andro any. Dia efa iny dia mahasolo an'izay satria tonga dia misoratra ao daholo hoe taiza ny asa le carte, ohatrinona ny vola niditra, ohatrinona ny vola niala. Dia raha sanatria moa zany misy tsy fantatry le olona. Ohatrany hoe tsy tadidiny na hoe tena misy vola tsy fantany mihitsy hoe inona ity vola niditra ity na hoe inona ity vola mivoaka ity rehefa mijery an'ilay relevé izy dia afaka manantona foana le namantsika ao amin'ny accès banque eny Masoivotsika dia zareo no manadiady hoe inona le vola mivoaka dia mahazo fanazavana ampy tsara tsika. Dia ny tokony ho tadidiana ankoatran'izay dia rehefa very ny carte accès banque dia tsy very akory ny vola fa le carte fotsiny ny very. Dia bloquena fotsiny iny araka le efa nianarantsika tamin'ny farany. Mila manao déclaration de perte ve rehefa very carte sa nareo fotsiny anatonana dia efa mety? Vao very le izy dia tonga dia bloquena fotsiny. Ampandrenesina fotsiny izay na amin'ny appel na tonga eny Masoivo dia bloquena iny dia tsisy olona afaka mampiasa intsony le carte. Dia rehefa hangataka vaovao dia mitondra déclaration de perte fotsiny avy any amin'ny gendarme na avy any amin'ny police dia amenay carte vaovao. Ankoatran'izay Sandrina Ie, tapitra avy any amin'ny bakoloso. Ie, tapitra any anahy. Ie, lohahevitra faharoa hoentinay androany ankoatran'ilay ndraisan'ny bakoloso teo dia hiditra carte de crédit kely indray aloha tsika. Inona mazava-dehibe sy hoe mahafinaritra be an'izany hoe manana carte de crédit zany. Izay ny lohahevitra faharoa. Averiko aloha hoe ny carte de crédit tsy afa-tsy accès banque manana an'izany eto Madagasikara. Iarahany accès banque sy Mastercard miasa izy io vao nilancenay vao haingana kely. Dia ny carte de crédit karazana ohatran'ny hoe fitaovana kely anankiray manampy ny olona amin'ny andavanandro noho ireto antony hoentiko reto. Ny carte de crédit afaka manampy ny olona amina zavatra hoe tsy fantatra melozany hoe zavatra hitranga le izy ohatra. Raisiko ohatra zao hoe simba ny moto, simba ny fiara, tsy voatery hanana vola foana zany ny olona anankiray hoe vola ny tehiriziny hoe angalany. Fa ny carte de crédit efa nentsika teto ihany koa ny fanazavana hoe misy vola apetraka amin'ny banky ao anatiny dia afaka ampiasain'ilay olona mahazo an'ilay carte de crédit. Dia rehefa sendra an'izay hoe tampoka izay ny compte-ny ihany. Ie, avy amin'ny alalana compte misy vola atao amin'ny banky ao anatin'iny carte iny dia efa ny banky no mametra an'ilay izy amin'ny voalohany zany hoe ohatrina ny afaka amenan'ity olona tsisy any amin'ny compte ihany dia manao ahoana izay? Dia ny banky ny mametraka an'ilay izy ao avy amin'ny banky zany ilay izy omeny banky aloha ohatrohatrany. Ie, ohatran'izay dia tsy maintsy averina izy avy eo. Dia iny vola iny rehefa sendra ny tampoka an'ilay olona ohatra hoe simba moto araka ny teneniko teo na simba ny fiara tsy voatery manana vola ianao hanamboarana anazy dia manana vola zany ianao amin'ny alalan'ilay carte de crédit amonjenao an'izay fahasimban'ny fiara na moto izay ohatra. Manaraka an'izay ohatra hoe tonga ao an-trano daholo ry tantara tantinina iza hoe mamangy anao sy ny tariny ianao nefa tsy niomana. Carte de crédit manome toky anao zany hoe misy vola azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, zavatra tsy planifié, tsy nomanina meloa, zavatra tampoka zany hitsinjovana an'izay vody andromerika. Fantatra meloa ve ny vola apetraky ny banky ao anatin'iny? Fantatra meloa. Fantatra meloa hoe izao no omeny banky anao. Manaraka misy fantaniana hoe? Ie, manaraka an'izay miaraka amina carte de crédit ana accès banque ianao ohatra ny hoe manamboatra kely ny resaka atao historique de crédit. Somary teknika kely le terme eto fa hazavaiko hoe inona ny dikan'izany. Ny olona anankiray rehefa mindram-bola amina banky na ohatran'izany dia ananan'ny banky rehetra zany ny mombamomba n'iny olona iny hoe nindrana izao dia naverina izao matsara ilay vola sy ny tariny. Dia rehefa ohatra ianao ka hoe mampiasa ny carte de crédit dia ohatra ny hoe mandoa an'ilay vola ara-dalàna sy ny tariny
dia rehefa hanerenana ianao hanana ny banky confiance mahatoky ianao ny banky dia afaka mieritreritra projet ngeza be indray ianao rehefa avy eo zany ohatra hoe hanao trano hividy tany sy ny tariny rehefa ohatra ka hoe mahavita soamantsara ny famerenana ny vola ny zavatra ohatr'izany satria ilay carte de crédit misy hoe crédit dia izany hoe misy resaka findramam-bola foana ihany zany ambadika an'ilay izy dia ohatrany hoe mitombo arak'izay fatokisany banky ianao dia ianao koa omeny banky vahana hoe mahazo an'izay vola ilainao anaovana an'izay projet anao. Arakaraka ny volana nalefany banky tao zany ve ny famerenana anazy. Misy manko izy ohatrany hoe raha hoe betsabetsaka ilay vola tao zany. Dia misy hoe efa ty tsy maintsy isam-bolana tsy maintsy alohanao sa afaka carte de crédit indray afaka ny carte de crédit tsy mitovy fonctionnement amin'ny crédit normal le hoe mindrana ianao dia averinao anatin'ny roa taona na herintaona na enim-bolana sy ny tariny. Carte de crédit ohatrany hoe manana iray volana ianao foana ohatran'izay hamerenana an'izay nampiasainao ohatran'izay fandehany ohatra zao Larissa ohatra hoe manana carte de crédit dia misy 1 million d'ariary ohatra nameny banky an'i Larissa dia iny 1 million d'ariary iny afaka ampiasaina amin'izay itiavanao anazy fa fotsiny manana délai ianao hoe amin'ny leçon tsy maintsy mamerina an'ilay nampiasainy dia raha ohatra ka hoe mamerina an'ilay nampiasaina ianao après an'ilay délai dia azonao averina ampiasaina indray iny rehefa avy eo ohatr'izay hatrany tsy miandro hoe 1 an 6 mois miandro ny accordnao koa ve no ny angalan'ny banky anazy sa misy fotoana hoe vao mametraka vola ianao dia efa sotomy banky ho azy ilay izy automatique banky ie dia ahoana raha tsy napozana hoe tokony tsy nalaina volana efa ifanarahana amin'ilay olona meloa zany ka efa any anatin'ny contrat sy ny rehetra alohany ny azony zany efa fantatry ilay olona meloa daholo dia izay ny avy aty amin'ny Sandrina androany amin'ny Bakolosoa izay ilay amin'ilay resaka karta dia misaotra anareo nanaraka ny fampianarana indray androany dia mbola misy tianareo tenena mbola manana fotoana kely Allô Lo hidikidirana kely sao dia velondrirana loatra velondrirana tsy manina ka ny institution financière matetika moa zany dia mila mitantana ny olona tsara mihitsy zay fotsiny zavatra tena ilaina zany dia ny resaka fiaraha-miasa tsy haiko amin'ilay resaka ilay transfert na fond zany fond ohatra na compte na fampiasana en parallèle zany ohatrany ho nasehoana avy mihoatra amin'ireo izay efa misy zany azonareo ka mafanataniana tiako atao misy ohatrany karazana connexion zay ny rehetrarehetra amin'ny samy institution financière satria izay ny fandrosoana izay valinareo rehefa avy eo ka fa izay ny idirako kely fa velondrirana loatra ilay izy dia mba sapaikairina kely ny anankiray tiako tenenina dia miverina nareo efa niresaka teto ihany momba n'ilay bande dessinée izay gasy nanao azy ny tangala moa ny tany aloha fa ny taty aoriana unité Z izay sanganasan'ny RSI natao dia mahafinaritra anay aloha no miteny izy fa dia efa tonga eto Madagasikara ilay izy ao amin'ny millefeuille zany dia ho beoririka eo akaikin'ny Macro eo millefeuille zany dia librairie isorana aloha zareo zany nanafatra tany an-dafy dia mivarotra satria io boky io francophone efa mba malaza amin'ny pays francophone rehetra ary tena efa mandeha ilay boky fierténtsika ilay izy noho izany ho anareo izay collectionneur na hoe mividy boky collector satria tsy tena be dia be ilay izy dia ao amin'ny millefeuille beoririka zany no misy an'io bande dessinée unité Z io ok dia ny akoatr'izay moa zany resaka heny teo ny resahandray erika tena malahelo tokoa ao anatin'ilay ohatrany somary confiné moa ny tena zany aloha dia mampamangy ny fianakaviana rehetra dia miara ory ny fianakaviana rehetra hoe teo ihany raha ohatra mety possible ny programme aloha zany satria tsy mivoaka ny tenanay ok dia ny raha riva arak'ilay teneniko teo le ray sy ray le pronostikako teo fa tena nisy baolina ray maty rosy ray ka efa tsy haiko izy nahafaty teo ok Larissa anareo ok goty misaotra ny goty azadiny ihany koa ny Larissa zava lasa niova hoe Larissa zany ny anosy anosy kosa aloha tsy anosy indray raha tsy saina tsy napoziko mihitsy ianao ry zanako vavy marina allo aloha anisy ianareo ve tena mitety Larissa miteny telefona mihitsy ianao tena tsy napoziko mihitsy
dia mbola olazaintsika ho an'ny programa am'le izy fa ny fantatry fotsiny dia misaotra ny lany vato le goûter noentinareo mipitipitika tateny le misaotra ka mihinana le fanafody aloha dia ohatrany le fanafody mahazo mihinana fa tsara le zay pain au chocolat dia tsara mihitsy ny croissant ny meko tsy mitsitsia ny mpanjaka ho mena kely ny anina ihany ny tiany ino moa le finantsika le ariana mpanjaka ange mitandro ny mamalagasy azonao tsy mihinana an'ireny vokatra vahiny reny fa ny azy mena kely farantsika efa nihinana tao mena kely efa nisy fotoantsika taty zay tamin'ny taty tamin'ny herinandro tamin'ny talohany tamin'ny herinandro tamin'ny tapabolana tsy androko mihitsy tsy androko mihitsy atongavany alakamisy itsenaina iranjila nge zany tsy androko mihitsy atongavany alakamisy itsenainanao eny anjaridaina tamin'ny andronay nge alakamisy ny tsy nianatra lakamisy arivany tsy nianatra tamin'ny andronay fa voaingakainga ny natao alarobio alakamisy foana ka satria nianatra sabotsy zay ny antony raha fomba tamin'ny andronay tamin'izany fotoana zany reto na tamin'ny EPP na tamin'ny CEG dia na ny herinandro mianatra maraina dia ny herinandro mianatra riva herinandro mianatra maraina dia herinandro dia zany mihitsy ny programa dia nefany ny fomba fianarana manahaka ny fampianarana anglisy dia zay ny fomba fanaovana azy ny anglophone zany ohatr'izay ny fomba fitondrany tsy mahazo mihoatra ny adiny 5 na adiny 9 isan'andro ny ankizy mianatra dia na maraina na hariva na maraina na hariva fa mahafinaritra be le izy fa ny hariva tonga dia tsy dikan'izany zany torimasonao dia ampy foana satria rehefa tsy mianatra hariva ianao dia maraina ianao mianatra manao révision dia rehefa mianatra maraina fotsiny ianao dia ny hariva ianao manao révision matory tsara ny alina matory tsara filalaovana tamin'izany draitra mahafotaka mihitsy atizerana ny andray aman-dreny mirovotra foana ny pataloha amin'ny kalesa sy ny baolina fa ny anahy ny tongotra io angamba ny efa 12 solo tena marina manao baolina dia mpandeha mitrongo an'le tany miendaka aloha ny akibe isaky ny 2 minitra zao tena zao izy kolokoloko fa ianao kosa aloha tena sary vongana mihitsy tany mena tany mainty eo amin'ny sary fa ny tena gravy amin'ilay enao nge tsy malala zay afaty anao fa io naorana eritrereto hoe ny terrain filalaovana hoe fotaka miaraka amin'ny fahabola raikitra amin'ny baolina lenatra anaty kiloty fa tsy maninona fa tena milay tsara mbola misy mitsoratsoraka be mahavariana mihitsy tena zany ve raha angao tena zao nefa nanaovako tia ny fotaka kely fotsiny misy lera mihitsy fangalarana voaloko kotrany manomboka amin'ny fa amizay ny anjanahary nivoaka amin'ny sivy alika tsy mpamosavy eny anara-tenisany am'izany tena kiravo indrindrindra fa nisy raha matoa zay mafatoko tany amin'ny andro alina izy miaraka amin'le kifafa fa nitsoka doliny olona tena miaraka amin'ny kifafako efa tantarako anareo moa zay makinonao raha ho any Antsirabe eo ampovoan-dalana misy kifafa anankiray farak'izay tsara dia izy hoe jereo raha ngany anaty atalala fa nisy accident ana mpamosavy teo fa sao dia misy any anaty ala any le mpamosavy nitsingedina ambony ambany tany fa tena grave fa ny eto moa zany ty afatra ty foana dia tsy maintsy alefa foana dia ny fitandremana ara-pahasalamana fa adidiny eto amin'ny radio adidinay angamba no mampatsiahy an'izany foana atsika aza matoritory manana aretina ne tompoko fa io aretina io mbola eo izy io fa tsy hoe foana tsito io ary tandremo fa miamahery vaika izy ary miamitombo tadidio fa ny virus araka le teniko taminareo reny foana dia ohatra manantsena io virus io tsy mitovy amin'ny microbe hafa io tsy mitovy amin'ny bakteria io fa io rehefa tsy tafiditra izy dia miovaova endrika indray izy dia miditra indray tsy tafiditra indray izy dia miovaova endrika fa tafiditra ny hafarany dia mitandrema fa izy rehefa miova endrika miamahery dikan'izany miaingana be ny fifindrany dia ny fitandremana zany ny tena ataovy misy ny aro vava orona
ny fanasana tanana mampimengy hoe aty amin'ny taonjato faharoapolo na ny gasy na ny vazana ny amerikanina na iny lasa mbola vao ampianarana manasa tanana indray re fa maninona ny tsy nanasatra amin'izay dia na ireny zavatra hoanina tsy mety tamin'ny andro taloha tsony zany ohatra ny tamin'ny androntsika ireo zao mivoaka ny fianarana dia misy paoma marikivy itsy ananiny itsy mila sasana amin'izay reny ka tamin'izany ka dia nisy aretina bitsaka loatra misy marary kiby ihany le tsy mazaka ka izay no mahatonga an'le hoe ratsy mihinana zavatra manta amin'ny hevitra rehetrarehetra teneniko tsy dia tsara mihinana zavatra manta fa mety mavoan'ny tifoedra dikan'izany rehefa mbola tsy matoy le akidikely ena za kitikitihana tompoko voan'ny tifoedra eo nareo le tifoedra dia le tifoedra mavoan'ireny olona io mantsy tonga dia borina ny oantsika laintsiny azadiny zareo ny resaka RDJ mozika mbola afaka mifidy tsara nareo azadiny isaky ny amin'ny ray manomboka amin'ny ray misy fandarana amin'ny vatana baronne manokana fandarana amin'ny vantana amin'ny resaka RDJ mozika manomboka amin'ny ray hatramin'ny ora raha pitso ny faran'ny fifidianana ka dian'izao mbola misy mpihirana mpanakanto tianareo mahafinaritra anareo nandritry ny taona iny dia mbola afaka mifidy soamantsara nareo ny amin'ny alahady indray manomboka amin'ny 7 ora latsaka fahatelony no alina no mandeha amin'ny fahitalavitra TVM sy ny Viva ny RDJ mozika dia mandeha ihany koa amin'ny page Facebook sy ny YouTube raha tsy mandrava io tamin'izany fotoana izany dia tsy mahafinaritra mihitsy enao tena lina anapikelany tsy manina resakesbakolosoto raha ohatra ka hoe misy olona manana fanontaniana na ohatran'izany dia afaka miantso anay amin'ny laharana 3203 521 05 avereny farany hoe 032 03 521 05 le toerana mampiroleera le eo aminao io tsy miroleera izay no tsy ipetrahako eo mihitsy fa tonga dia lasa miroleera be amin'ny resaka rava eo marina mafy dia nresakantsika manaraka Larisa Rapitso dia ampiakatra dokotera anankiray indray tsika satria Larbi Rapitso dia dokotera Fanja homéopathe no avy eo izany hoe tsy homena paty izy akory fa misy karazana fitsaboana maro dia maro izay misy ho azavaintsika eto hoe inona moa izany no atao hoe patia sy ny terapia tsy mitovy izany zany hoe homéopathie sy namako talo azafady patia dia misy ny terapia moa zany dia ny patia fomba fitsaboana ny terapia ahoana moa zany zany tikitena zany fomba fitsaboana daholo moa zany ny tete malagasy ny patia dia eny fomba hoentina mitsaboka fomba hoentina mitsabo fa ny terapia fomba fitsaboana izay le izy izany hoe ny terapia misy BDB misy hoe chimiothérapie aromathérapie calinothérapie manao calin zany bisothérapie misy tena zany mihitsy ka misy karazana zany ny terapia dia misy ny patia ny ohatra zany dia misy ny veloma inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mitsafy zay malasa olona alasinainy tarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone na tianareo foany Orange. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Chocolat, ny tsiro tena izy. Yamaha Crocs Rêve.